tompolasy tombovavy tafarakisika amin'ity herinandro vaovao ity indray amin'izao alatsinainy 20 febroary 2024 zao manantitra ny arabambambiririntsy ho antsika mianakavy manaraka miara-manonja MBS Radio Mada dia isoratsika ilaina arino ny fitahiny sy ny fitantanany satria raha tsy izy dia tsy afaka aloha isika ny hiaraka amin'ny alalan'ny sary sy ny feo anaty amin'ny miara-manonja ito amin'ny MBS ny Radio Mada ary zava-paona ihany koa izay rehetra resahana sy fampitafana eto raha tsy eo ny fitahina avy amin'ilay nahary izany. Isorana ihany koa ny teknisianina marobe izay miparitaka manirana nosy akoatra ny eto amin'ny foibe satria manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy izy ireo amin'ny fandrinana izay resaka teknika izay tsara ihany ny mampatsiahy fa misy fomba maromaro no ahafahanao manaraka ny miara-manonja MBS Radio Mada eo ny Radio Mada zany mazava loatra ny MBS Radio fahita lavitra MBS ny YouTube sy ny Facebook ihany koa ka arakaraka izay ahafahanao no narahanao zany an'izay fandarana izay akoatran'izay moa ndraindray eny antsefatsefany eny misy ny atao ohatra hoe miramina be ny connexion sinsisa lafin'ny teknika moa zany reny fa ny tsaro mariana dia misy foana ny fahafahana manaraka ny fandarantsika eto moa zany dia averinambenombeny ihany ny amin'ny hoe tsy fotoana very mihitsy ny fanarahanao di miara-manonja MBS Radio Mada fa ahafahanao zany tena hoe mampivelatra tsara ny fomba fijery tsy hoe fijery tokana fotsiny tsy hoe ianina fotsiny amin'izay fampalalana ny vaovao sy ny tosa vaovao tonga any aminao any amina fomba hafa amina firehan-kevitra isan-karazany eno ireny ary ataovy ny fandalinana fa ny miara-manonja MBS Radio Mada ihany koa dia mitondra ny anjara brikiny ary eto dia tsisy resaka mihitsy hoe nde ho lainga natao etana hoe zavatra tsy mitombona no resahana eto saripady ny aina manjery taka antony indrindra ny resaka hoe tosa vaovao any amin'ny vahoaka sy ny olo-pirenena izany any amin'ny malagasy piraitan-drazana misy mantsy ny sasany any ananina any mieritreritra hoe tsy maninona io fa ity ihany zay mampetipety antsika ihany no alefa fa ity tsy alefa ity sy ohatran'izany na hoe ity ihany no tena atao no amafisina fa raha iresaka cyclone zao tsisy an'izany hoe afenipenina zany ao fa tena tenenina mihitsy hoe ampitahotra akory fa tenenina ny marina ahafahan'ny rehetrarehetra zany hoe tena manapa-kevitra amin'ny fotoana fanapahana hevitra ohatra zany ihany koa ny ao amin'ny lafiny politika ny ao amin'ny fiainam-pirenena ny ao amin'ny sosialy sy ny eo amin'ny toe-karena zany fiainantsika kapiteny fotoanany mihitsy zao tompoko amin'ny iresahana mahitsy sy amakina bantsilana ny zavatra iainan'ny malagasy tsy fotoana fipasipasohana ntsony zao ohatra hoe any amin'ny resaka fifidianana zany io resaka lisym-pifidianana izay ateneniny eo anivon'ny tiako Madagasikara io foana tarihan'ny président Marc Ravalomanana io efa imbetsaka izay fitenenan'izay mandehana amin'ny soratra anarana mandehana amin'ny soratra anarana ity tsy fisoratana anarany ity rehefa tsy ao anatin'ny lisym-pifidianana ianao dia ohatran'ny tsy aiza ilazana azy ohatran'ny tsinitsinina tsy afaka manao an'izao mazava loatra aloha tsy afaka mifidy tsy afaka manao an'izao tsy afaka manao an'izao tsy afaka manao an'izao dia inona ny aminao zany inona zany hoe olo-pirenena ve olo-pirenena tsy any anaty lisym-pifidianana ny anarana dia ohatran'ny hoe ohatran'ny tsisy zany vatantenanao fotsiny ny ao fa ianao zany ohatran'ny tsisy eo anatrehan'ny andraikitra amin'ny firenena indrindra ty resaka fifidianana ity ka matoa zany ny anivon'ny tiako Madagasikara mamerimberina foana ny président Marc Ravalomanana mamerimberina foana mandehana misoratra anarana ny anatin'le lisym-pifidianana dia tena hoe fanehoana mihitsy zany amin'ny andraikitra feno amin'ny maha-olo-pirenena satria ny fifidianana ny no anehoana an'izany hoe andraikitra amin'ny sy adidy amin'ny firenena zany ary rehefa tsy ao ny anaranao dia tsy afaka ny anara-maso ianao tsy afaka hitsikera ianao raha misy zavatra tsy mety any sinsisa tsy afaka mifidy tsy afaka manao an'izao tsy afaka manao an'izao tsy afaka hofidiana tsy afaka anara-maso kinona ny aminao zany
fa de vatatenany fotsiny ary ny olona raha ohatra hoe misoratra anarana any a dia afaka tena miady mihitsy izy rehefa mahatsapa hoe misy zavatra tsy mety ary rehefa tsy misoratra anarana koa de ararotan'ny sasany a de enao ve de nyzoanao ve de ho alain'ny sasany fotsiny ampiasainy am'izay tiany anaovana azy any de izay zany no antony iny moa zany tsetsatsesa tsy aritra ihany fa nytiano tenenina ty ampiandoana de ny hoe fotoanany mihitsy zao ilazana sy anaovana fandalinana ny zavatra misy marina eto amin'ity fireneny ty eto Madagasikara ny tianambara am'izay hoe misy mpitandro filaminana ony na misy alefany faravohatra any any amin'ny tranon'ny président Marc Ravalomanana any filoham-pirenena teo aloha hoe ray aman-dreny zany olona zany efa nitatana amin'ny fireneny zany olona zany de ao anatiny izao hoe taona mpifidiana zao de mbola misy an'izany de tsy maintsy mandeha ny fanehoan-kevitra maro samihafa na tiana na tsy tiana misy fanazavana azo eto sy eroa hoe resaka patrouille resaka an'zao hoe amin'ny olona aloha de mazava fa tena misy ny matahotra ny président Marc Ravalomanana eo amin'ny hoe raha izy ny satria moa zany tsika mbola tsy fifidianana fa hoe mbola resaka ty aloha zany hoe raha président Marc Ravalomanana ny tafaverina eo amin'ny fitondrany eo de ahoantsika zany ny fanontaniana ataon'ny sasany any eto aloha tonga de hitsina mihitsy de ahoana zany tsika de mivalany de hoe ahoana io samy mahafantatra ny zavatra nataony teto amin'ny firenena tompoko samy nahafantatra ny zavatra nataony tsy misy hoe ndeha hoe zao aloha fa maolo-pirenena ny tsirairay inona no nataon'iza teto amin'ity fireneny ty ary iza ny nanao inona teto amin'ity fireneny ty ary niteraka inona ho an'ny firenena malagasy nataondranina na nataondrianina na nataondrianina teto am'izany Madagasikara izany fanontaniana lehibe zay ka ny fifidianana tompoko dia fotoam-pitsarana ny fifidianana fitsarana ny vahoaka zay tompo ny fahefana no mitsara zay natao hoe vérité des urnes mivoaka eo ka le fahamarinana zany zay tokony hivoaka eo nivony fifidianana dia misy matahotra an'izay fivoahan'ny fahamarinana zay le fahamarinana nefa tsy mivoaka mihitsy raha tsy any amin'ny fotony de fa manjaka ny fahamarinana lisy mpifidianana no anisan'izay satria any amin'ny fotony io ane anao randratariany raha vo any amin'ny lisy mpifidianana mivo raha vo any amin'ny lisy mpifidianana misy tsy mety raha vo any amin'ny lisy mpifidianana misy olona tsy voasorana nefa tokony ho ao raha vo any amin'ny lisy mpifidianana no diso ny anaran'olona raha vo any amin'ny lisy mpifidianana no hoe olona maty mbola voasoratra ao ninona filazana azy mety hiteny hoe anomalie afanga io izany fotsiny mety fanahinina mihitsy io sy tsy tomombana araka ny tokony izy de anao randratariana tsisy fahamarinana tena hivoaka eo nefa azo atao tsara ny mampivoaka ny tena fahamarinana amin'ny resaka fifidianana nahoana ary ny any ivelany voafarany teo zao ny tany Brésil mihoatra ny 50 tapitrisa ny manana zo ifidy voasoratra ao anatin'le fifidianana tsisy problema tsy misy problema kanefa fifidianana ohatry ny ety amintsika ihany suffrage universel direct fifidianana mivantana fa tsy ohatrany any amin'ny tamy hafa hoe fifidianana indirect ny any États-Unis zao indirect de mbola misy mpifidy lehibe de misy an'izao fa itsika nanaraka ny tarazany frantsay tonga de hoe suffrage universel direct fifidianana mivantana zany andraisan'ny olo-pirenena anjara mivantana ifidy an'izay filoham-pirenena tiany hipetraka eo amin'izany sezan'ny filoham-pirenena zany satria seza ray ihany ny hoe président ny république izay ka io zany mila hoe marina vo any am-piandohana fa rehefa misy matahotra an'izay fahamarinana zay de izy aloha no marisarisa voalohany de izy aloha no alefa daholo ty resaka hoe fandotoana atido amin'ny karazany maro ty de
zany ny zava-misy eny fa na zany na tsy zany rehefa mahatsapa zany hoe olom-pirenena de ilaina ny misoratra anarana ao anatin'izay a lisym-pifidianana izay misoratra anarana zareo mpikarakara moa teny hoe tapitra tamin'nraika am'y telopolo janoary le fisoratana anarana de raha tapitra teo de misy am'teny hoe de tapitra teo ve zany fa zay mbola ohatran'zao mandehana makany amin'ny fokotany de ndana soraty any zay le izy fa raha maheno zany ianao ny fanazavana ataony ny sasatsasany any ambadika any izy anga miteneny zany izy tsy de miteneny zany tsy miteneny zany izy hoe mandana misoratra anarana satria rehefa tsy misoratra any anarana any ianao any amin'ny lisym-pifidianana de inona tsony hoe manana zo anao zany lasa tsy manan-jo anao zany satria rehefa tsy ao ny anaranao de efa tsy izy ianao e de eo ve ianao vao imenimenina aorianan'zay fa ny sasany any ananina any angady izy mivaky loha am'zany zavatra fa no teneniny fampanantenana vahoaka no teneny hoe mbola nao an'zao mbola nao an'zao mbola nao an'zao fa izy anga miresaka an'io tsy miresaka ny aty am'tiako Madagasikara ny aty amin'ny mpanoana ny président Marc Ravalomanana no mifofotra mihitsy am'izao miteny foana ary mitenena foana am'izay hoe fanetanana amin'ny resaka fisoratana anarana ny amin'ny lisym-pifidianana izay misy mantsy ny sasany hoe de so de lasa ohatrany manaraka ny jeu any ahoana ny fanoratana ny anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana dia tsisy hoe ahoana sy ahoana fa tena hoe fampiasana ny zo zany iny de jereo tsara fa ny tiako Madagasikara mampirisika ny vahoaka anao ny noratra ny anarany amin'ny lisym-pifidianana any fokotany ray zany zao ny direction aloha hatreto anyray ny direction mankanesany amin'ny fokotany de sasa miteny ka lehibe amin'ny fokotaninay ohatra zao tadiavo de jereo mihitsy aiza zay soratra anarana zay am'ty resaka fifidianany ty dia manoloana zany rehetrarehetra zany de mandeha daholo ity resaka hoe fanatsatsona amin'ny endro mivantana sy akolak ty de ny fihetsika isan-karazany zay efa atao hoe tsy tokony hisy tsony satria tsika ao anatina taonana fifidianana 3 sy 4 tsy tokony hisy tsony zany resaka hoe andefasana mpitandro filaminana ny antranony président Marc Ravalomanana fa andefasana mpitandro filaminana ahoany tsy azo ny olona mihitsy le tiana tongavana nefa azo ihany rehefa tena jerena le izy satria maninona satria tsisy zavatra mandeha ho azy zany ary mpitandro filaminana ihany koa tsy hoe mandeha fotsiny ihany fa manatanteraka baiko mantsy reny satria ny atsika mantsy ny hitatsika de hoe reny mpitandro filaminana eny amin'ny arabe de reny no hitatsika fa misy baiko zany miala any ananina any de reny mpanatanteraka fotsiny eny am'le toerana zay anyrana zany hoe manatanteraka baiko misy maniraka sensisa fa le endri-javatra no ataotsika hoe mahalasa saina foana eto am'ty Madagasikara ty engane isika tsy ohatran'ny any Nigeria anao fifidianana atoato to amin'ny herinandro ambony iny mihitsy fifidianana président république fa tena fanjevy koa ny any Nigeria be de be ny fitarainana firenena enina ao any aty Afrika ny tena hoe anao fifidianana président république amin'ity taona ity Madagasikara anankiray am'ireo de mialohan'lay fifidianana de mbola andro maromaro mbola volana maromaro de fa ahitana an'zao ny fampiasana fahefana araka ny tsy araka ny tokony ho izy zay le izy satria io zany zay kandida milatsaka eo dia tokony hitovy ny atao hoe heritsika ny sens ananany tsirairay zay no izy zay de ahoana ny resaka famatsiam-bola sy ny siasesila disy kosa aloha ny fiheverana hoe rehefa hiatrika fifidianana ianao zany ilatsaka ofidina ianao zany de tsisy vola ampiasainao zany kosa aloha tena rediredy zany tsy mitombony zany tsy maintsy mampiasa vola amin'ny ilaina ny vola amin'ny amin'ny resaka hoe etimihetsika zany amin'ny propagande inona moa no ataonao eo raha tsisy vola fa zao ilay vola le source avy aiza le vola zany zao mbola fanontaniana lehibe mila mazava tsara zany ny enenivon'ny fiarahamonim-pirenena efa mitabataba an'izany foana fikambanana marobe
ny anivony sehatra resam-pirenena mila mazava tsara ny resaka vola zany sy mifampiasa-mbola io satria ny sasany izy eny misasany mieritreritra hoe ilatsaka filohan'ny repoblika izy fa efa fatany de meloa izy tsy aresy amin'ny resaka hoe tena raha mandeha amin'ny tena fahamarinana zany a satria fantatra mivoaka malagasy hoa hoe iza no nanao inona teto amin'ity fireneny ity ary inona no nataon'iza fantatra mivoaka malagasy zany iza no nampahantra azy iza no hoe mahatonga ny fiainany tsy ho lavirary ny any anaty volany efa tsy izy sony efa namidy hatrany volany ozy pastera zavatra misy zany fantatry ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao hoe ahoana sy ahoana sy ahoana tsy mila fandaninana lehibe zany fa le fiainany isan'andro le hitany isan'andro le iainany isan'andro no andanjany sy anaovany fanadiadiana sy anaovany hoe fandalinana hoe razon zavatra iainako mbola ohatr' zao foana ve ny hotoy an'ny fiainako ao arinao ity fahantrana mazo anaty nefa mety misy antony avy amikany fa ity fahantrana mazo anaty dia tena atao hoe ny antony lehibe de tsy avy am'le olona fa avy amin'ny fitongolana mpitantanana eto amin'ny firena ohatra hoe ahoana moa na fahan'le olona miaina araka ny tokony izy any lavitra be any lalana tsy vita lalana efa nisy teo tsy misy fikarakarana tsy misy fikarakarana ny eto tampitanàna sy ny manodidina eto kaiky eto arandeha mbola ataontsika eto anaty mifaritra analamanga be de be ny lalana potika na lalam-pirenena io na lalana communal io na lalana inona io aza misy fahalana mihitsy hoe ka ny lalany 67 koa zany tsy an'ny fanjakana tsy an'ny fanjakana ny commune Antananarivo renivohitra aza ilika any amin'ny izatsina izaroa fa na commune Antananarivo renivohitra io na commune aizy io na commune aizy io na district Manjakandriny io na inona misy fitondrana misy régime mipetraka eto amin'ity firenena ity tsisy afaka mialabala am'izany ny fitondrana reny hoe rafitra ka na ho asorinao daholo raha ny olona tompona andraikitra ao amin'ny aménagement de territoire ao ohatra zany hoe ty solonany ty solonany ty fa nga io ohatra nkatro tsy zany io fa le fomba fitantanana mihitsy no tsy ao eo reny resahana teo a zao le hoe misy fihetsika zany a ataon'ny sasany mahatsapatena le atao hoe sasany io a hoe manao ananatsy manao fihetsika an'zao manao fihetsika an'zao andefasana mpitandro filaminana any amin'ny trano président Marc Ravalomanana any talata maty manao mba hoe fetiny tiako Madagasikara misy an'zao de sao de mieritreritra raha ny sasany any hoe azo tombontsoa izy amin'ny fanaovana an'zany arakaraky ny atao hoe anenjehana anakaraky ny atao hoe anaovana an'zao karazana fihetsika manahiran'zao intimidation sinsia fampitahorana sy ohatran'zany arakaraky ny fisiny zany no vao maika mampalaza al'lay olona izay anatanterahana zany ary zay mitoetra amin'ny malagasy arakaraky ny anenjehana nyty olony ty ny vao maika hitombony ny malagasy amin'ny fitiavany an'iny olona izay enjehana iny toetra malagasy raha toetra amin'ny maha olombelona zany zay le izy zay ka sasa moa mieritreritra rehefa anao an'zao rehefa atao an'zao de mipetraky reo mipiriny reo ka hoe mipirina ahoana moa le olona maneho hevitra ara-pomba demokratika satria taona ny fifidianana 20 sy 20 be debe ne zany zao fety eo atao daholo ty isotomana mpifidy ty ho avy amin'ny propagandy de jereo zao ny artista io mbola ireny ny zavatra nyseho iza no candidat tsy mampiasa artista rehefa propagandy iza mety misy angamba fa ny sasany moa mety eo amin'ny salon fotsiny izy miteniteny eo de alainy ny caméra de eo izy efa nisy an'izany teto de eo amin'ny salon izy miteniteny eo fa izy tsy midina terrain mihitsy aza ny fiheverana an'ireo candidat tena midina terrain ngamba hoe adala sa ahoana
fa le fionana amin'ny vahoaka fa mampiasa artista daholo nefa mivolan'ny artista raha tsy io efa oaoaoa resaka omidara tsy voava efa oaoaoa be nandritran'ny fotoana maro izany kandida tsy ampiasa artista sy tsy ampiasa mpanao gazety ampiasaina dolo ny mpanao gazety ahoana zao ahoana ny tarifa sy tsy maintsy ho avy zany fa zao le izy na inoninona fampiasana artista fampiasana mpanao gazety sy fampiasana nyzao a aty amin'ny taona 3 tompoko everina kosa fa efa matotra ny malagasy ary mandinika am'izay fa aza kitaitaitra aza manao ohatran'ny ronono mandroatra taitaitra fotsiny taitaitra eo de ararotany sasany zay taitaitra zay hoe sitranay de omena an'zao de io zany de mila tena matotra tsara lay vahoaka malagasy amin'ity 3 ty vo ety ampiandoana vo aty amin'ny lisy-pifidianana de fa ahitana zavatra manahirana ahoana moa ny tsy tenenana hoe manahirana ko tao anatin'ireny hoe fisoratana ananareny mbola tsy tapitra le fotoana tam'zany taty amin'ny 3 desambra de hoe avy eo hitarina indray hatrany amin'ny 3 janoary ny fisoratana anarana tao anatin'izany eny nahitana hoe ohatrany tsy ampy le vola tao anatin'izany eny no efa tsy nahitana tamin'ny toerana maro nyreny le agent recenseur neny zany de efa fanehoana fahalemena eo amin'ny fikarakaran-javatra raha-pirenenana izy ty de ahoana no be deaibe ny zavatra mitranga ohatran'izany de nefa na zany na tsy zany tsy maintsy mijoro zany lay olo-pirenena manoloana ny hoe tsy fehetezana na inona tsy fehetezana de so ndray misy miteny any hoe ka manao zavatra tsy mora tsisy ain'izany tsy mora zany raha-pireneny ty 0 erreur zay ny amin'ny fifidianana 0 erreur zay manao erreur eo a de fa tadidivy tsara fa fiainam-bahoaka nipotika ao anatin'izay ny fiainam-pirenena aleo hivoaka amin'ny marina amin'ny alalan'ny fifidianana fa zay efa maika hifidy mihitsy ho ny olo-pirenena zay antanina zay efa tena maika aneo ny hevitra mihitsy de ho iaho hoe aneo ny hevitra ahoana aneo ny hevitra izay amin'ny alalan'iny vato izay rotsaka iny zany dia inona atao hoe fahefana faratapiny eo amin'ny tany demokratika satria any amin'ny vahoaka ny fahefana aza vilivily aza mpitahorina ny olona valao izy aneo ny safidiny satria izy efa leo an'nyty vary 503 nray kilao ty efa leo an'ty fampanifisanyty zay ny hoe de lasa mivoaka ho azy le fitenenana hoe malahelo a milaza aminao fa de misy be dehibe ao malahelo a milaza aminao am'izao fiaina amin'ny malagasy zao menaka tsy voavidy tsony vary tsy voavidy tsony leo an'izany zay hoy ny malagasy fa alao andeha fifidianana tsy misy fanodikodonana fa tokony andeha lozika zany ihany ko izay mety hoe vokatra raha ohatra ka lanjaina am'izao a fahoriany malagasy zao mbola tsisy fahoriana ohatranyity taiza mbola nisy 500 sy 3 ariary ny ray kilao amin'ny vary taiza nisy an'izany misy fitenena hoe nzara-masombola nzaran'zao hoe nzaran'zao ny zahatra trehan'ny olona aloha fantatry ny olona de zao io a de fa vokatry ny tsy fahaiza mitantana sy fandraisana ndraikitra nandritra ny fotoana maro zay io ao anatin'ny taopambolena anankiray afaka miakatra indroa ny vary izany fantatry ny teknisiany zany fampitondra fanjakana amin'ny teny hoe afaka 2 taona de diso zany ny donné eo ampelantanany de diso ny fanapahan-kevitra raisiny zay le izy ka ny olona efa leo an'ity fahasairana anytika vidim-panafody zao midangana be de zay no mahatonga amin'ny maro iteny hoe alao andeha ny fifidianana tsy misy fifidianana tsy misy alatra no tadiavin'ny vahoaka malagasy fifidianana tsy misy alatra sy fanodikodonany ary azo atao manao fifidianana madio eto amin'ity fireneny ity tsisy an'izany tsy azo atao zany fa azo atao tsara mihitsy fa zay nefa mila fandraisana ndraikitra sy fijoroana ao anatin'ny izay ary zay any votoatin'ny lalam-panorenany zay votoatin'io lalam-panorenana io amin'ny akapobeny mihitsy zay votoatin'io hoe firenena tena hoe
mandeha ao anatin'ny fanarahana ny lalàna ary efa manaraka ny lalàna zany a de mivoaka ho azy a ny fahamarinana fa impiry moa zany ty Madagasikara ty nanao fifidianana hatramin'izay mba isao kely hoe hatramin'ny miverena ny fahaleovantena impiry no nanao fifidianana ary raha ny isa io le hoe 13 millions 13 tiany sasany io hoe 13 millions io ny enjehana le teny hoe enjehana aloha de efa malasa sainy zany fa nga izy ty resaka manentsikisa fa nga resaka manentsikisa hoe enjehana lisa de hoe rehefa tonga 13 millions zany de zay no izy fa inona ny kipitsipitsony ao anatiny ao inona ny kipitsipitsony ao anatiny ao ny feno taona voasoratra tsara ny maty miala ny olona zay efa mifindra toerana efa tsy tokony hifidy eto intsony mazava tsara ny résidence ny fehifahariandray izy de anyray izy zany satria resaka fokotany tika zany rehetrarehetra zany zany mila mipetrapetraka tsara daholo zao ianao aty amin'ny volana febroary ty aloha zany efa tsy kototsoniko ty fa efa ho tapitra koa ty febroary ty efa ho mars de efa mandeha ndray fe hoe tena ny gouvernement sisa film efa nandeha zany karaha kitiany eo indray efa fampiriny de anyray mitondrana sainy olo zay nefa tena mandray andraikitra ve ianao de malagasy tsy mihinan-kanina misy ny atao hoe fahasairanana izay avato anatiny ihany vokatra ny tsy faiza mitantana sy ny fitiavatena sy ny kolikoly sy ny zavatra tsy manjary rehetrarehetra io miteraka fahantrana avato anatiny ihany fa misy ihany keo ny fahavoazana indrepande mipoky indrepande tonga de miodikodina daholy hoavy Freddy cyclone tropical intense resaka voajanahary zany mbola mele Madagasikara ty mbola tsy tonga saina ihany ve nitadio teto tamin'ny herinandro nisy toerana tratra nitadio sisy inona ary ty ny aitany mbola misy faritra mizaka an'izany eto Madagasikara ny ranobe misy an'izany de manoloana an'izany anefa de hoy ny malagasy hoe ahoana ary zany zay mba misy mpiave zay aiza ny hitarainana satria misy zavatra tsy azo toaina ka so ihany fa tsisy ororotany ohatrany any Turquie fa tao koa nisy olona anankitelo efa tototry ny tany tao tapa-bolana fa velona zany ny fahion'Andriamanitra ny heriny zany tapa-bolana velona tapa-bolana zay le izy zay de ity zany zao ankoatra n'ilay fahasairanana efa iainana isan'andro de mbola mandany andro indray zany ny andanina andro any andefasana mpitany filaminana ny président Marc Ravalomanana manana ny antranony ihany inona no andefasana mpitandro filamina any de mandeha ny argument rehetrarehetra hoe zao sisy ny olona zany zay mitazana manoloana an'izany zavatra zany de efa mahita hoe tena tsy mandehandeha ho azy reny ka manoloana an'izany zany de mila mijoro tsara ary ny fijoroana fandraisana andraikitra de ary am'le resaka lisy mpifidianana ry satria taona spesialy ny ty rovina indray vao isy fifidianana taona spesialy ty anehoana ny safidy aza manaiky rebrebe ny olona sy pepepon'ny olona zany hoe zao hoe jereo ny anaranao rehefa tsy ao de soraty zoanao tsara mihitsy an'izay ka eo zany le fahasiarana natao anatiny fa eo ihany keo ilay voajanahary zay azo atrehana ihany keo anefa satria ny cyclone ny rivodoza tsy mitovy amin'ny ororotany ororotany tany Turquie ny 15 secondes tonga de rava tany Turquie sy tany Syrie hatramin'izao aiza mbola nisy zany hoe 4 sy 4 alina no maty ny tsy manan-kelovana satria ravatrano tsy hitantsony fa ny cyclone mbola ny lavitra be any de efa fantatra le izy anjaranao zany no miomana am'le izy eo no ahitana ny fahaizany mpitondra fanjakana tsy voa tam'izao ny cyclone fa misy foana ny cyclone misy foana fa rehefa ratsy omana de mafy ny fetraikany rehefa tsara omana samy atrika cyclone ihany de mba azo atao hoe afany hoe efa tsara omana zay le olona nefa le malagasy efa mahantra zay ne ny olana amin'io le malagasy efa mahantra ary amin'ny morotsiraka tsinanana tsy motsinanana rehetrarehetra iny izay mila mitandrina mafy amin'ity indray mandeha ity dia samy
mitovy amin'ny fahasarana malagasy daholo iza no sarangotana manoloana nylay tena hoe fa loza efa avy zay ary ty resaka cyclone tropical intense Freddy ty tandremo tsy misangy io asa moa rehefa misy sary eo direct amin'ny satellite any eo namana teknisianao rehefa nomakomaniny eo fa mbola any amin'ny ranomasina indianina any misy ny Freddy aloha zany hatreto raha maraindraina teo mbola any amin'ny 50 kilometra tsy nana amin'ny Madagasikara any de le izy mikisaka me manatona amin'ny Madagasikara io izy io direct io raha jerentsika am'izao zany dia mbola atao hoe any amin'ny La Réunion sy Maurice zany zao efa sahirana am'izao aloha de tsika zany mbola ty andrefana ty fa ny rivotra hoentin'io any amin'ny 120 kilometatra isan'ora 241 km/h ny rivotra hoentiny ary ny rafale hoy isika mbafiry 520 km isan'ora efa manakaikaiky ny 300 km/h zany 300 km/h zany efa miainga ny avion raha am'le afainganam-pandeha zany fa mifikapony zany na hoe ny rafale 295 km isan'ora zay ny rafale zay de ampitao mibatsiray fa mbola lavitra be zany mibatsiray zany fa ity zany tsy misangy ty tsy misangy io de raha io fandehana io zany raha tenenindreo ampahay toetrandro ny ino ty filaza azy teo trajectoire de me manatona amin'ny Madagasikara eo amin'ny 30 km isan'ora eo fixahany raha Pitsoriva zany any amin'ny Larbian zany de fa anahoana sy izy zany rehefa manakaikaiky hoe miditra tanetsotra an'zany hoe mena ny hery fa aza sotokan'zany mihitsy fa mila zany mailo sy mila tonga de miatrika an'lay izy zay zany momba n'io resaka hoe cyclone tropical intense Freddy io tsy mitsitsy io Freddy io tsy mitsitsy io raha ny données teknika omen'ny manampaizana eto moa zany misy ny météo eto Madagasikara isaorana be de be mihitsy ny ekipa be de be zany maro météo ao sy ny miparitaka zany manome atsika miendry zareo ny manome atsika ny vaovao no omeny fa anjaran'ny vaoaka malagasy zany io izy io anjara vaoaka malagasy no miatrika fa ny eo koa no ahitana ny fahaizan'ny mpitondra fanjakana eo no ahitana ny fahaizan'ny mpitondra fanjakana amin'ny hoe fiarovana ny vahoakany sy hoe mba anampiana tosika an'lay vahoaka fa ao anatin'ny taona ianao zany ny zavatra hita zavatra fa mahamay nefa rehefa faraparan'ny taona sy ny fanombohan'ny taona ao anatin'ny taona ny fotoanan'ny rivodoza ty amin'ny faritra misy Madagasikara de efa fantatra izy io ny tsy vaovao fa ny mampiavaka ny cyclone fotsiny na ny rivodoza ty amin'ny zay mahakasikasika Madagasikara ty ny heriny eo ty zao anisan'ny tena mafy be mihitsy ty tsy mitsitsy mihitsy ty ary tsy misangy ty araka ny tenenina teo raha io aiza mbola nisy an'izany hoe 295 km/h ny rafale tay mbola nisy an'izany mafy ene zany mafy de mafy zany na ny camion be any reny raha mety miongana am'zany mafy de mafy io izy moa mbola any Maurice La Réunion zany zao tena sahirana am'ty aloha efa any izy zao fa manakaiky any Maurice La Réunion any de ny any zany zao satria misy fianakaviana any oka misy tera-tany malagasy maro ao La Réunion sy Maurice efa mifandray somary sarotsatra moa zany ny fifandraisana hoe manahoanareo efa tena miatrika fa nendry zareo raha raisitsika ohatra ny ao La Réunion rehefa andalovan'ny rivodozany ao na ny ao Maurice matetika moa avana ny makaty dia raha misy ny nodimandry hoe maty zany tena eo amin'ny hoe 4-5 tamin'ny faraparanteo raha hoe ray zay ny taremarika ofisialy fa ny tsika tsy anonona nisy zay fa manahirana manonona an'izany fa maromaro ihany raha hoarina amin'ny eny olona inona ny dikan'izay zany de hoe tsara karakara ny vahoaka sy mimponina ny La Réunion sy ny any Maurice satria ny azy ny
mpitondra fanjakana sy ny politika efa mipetraka de miatrika fotsiny efa mipetrapetraka tsara isa-taona satria efa fantatra hoe icyclone fa tsy ohatran'ny ety amintsika hoe misy aloha zany ny fanentanana misy ny rafitra mipetraka sensisa iny aloha misy fa tokony hoe ho tsapanao zany hoe tokony metsara foana ny hoe zavatra atao zany sy mivokatry ny asa atao e mba ialana ny tianao tatireraka ty ndray hoe ho avy ndray de hoe tapaka ny anina tsy de hoe miakatra ny rano ario j mitondra rano de hoe miakatra ny rano de anao tatireraka ndray amin'ny any ivelany ny any ivelany manao ny asan'izy amin'ny maha olombelona fa tsy amin'ny hoe noho ny fitondrana ao a Madagasikara de andeha hanampy amin'ny malagasy zay tsy izay mihitsy fa matoa sehatra iraisam-pirenena tompoko manampy amin'ny Madagasikara am'izao na amin'ny resaka hoe fiatrehana cyclone io na amin'ny resaka ino io na resaka inona de alao azy tenenitsika miadana tsara no ny fitserana alay vahoaka malagasy difitra ny fahantrana no ny alahelo ny vahoaka malagasy difitra ny fahasairanana satria misy sifra mivoaka any mihoatra ny 9 isanjato malagasy no miaina any ambany fetrany fahatrana de misy amatapitra isany mahantra vaovao raha zany miatrika an'ireny hoe ozy lay namako zay raha zany miatrika an'ireny fivoriana isam-pireneny reny menatra itenery satria le zahatra eto aminao fantatry ny olona daholo ny kolikoly ny fanodonana volam-panjakana lizy mantsy hoe volam-panjakana fa hoe volam-bahoaka ny tena marina ohatra fotsiny reny navoaka n'izy eo reny aiza zao ny toy an'ireny sinsisa ny resaka kolikoly ny tenenina teo resaka tsy fahamarina mpitantanana amin'ny endrony maro resaka pression fandrina raha matahora ohatran'izany fampitahorana sy ny karazany zavatra hoe tsy hahafahan'ny olona miaina ao anatin'ny demokrasia de fantatry ny olona nivelany any daholo zany zavatra rehetrarehetra zany de isika zany eto mieritreritra hoe rehefa eo anatrehan'izao tontolo zao de tena hoe manana amin'ny maizy azy raha ny président Rwanda Paul Kagame no mandray fitenenana eny anivon'ny fivoriana iraisam-pirenena tompoko afa mihitsy ny fandraisan'ny iraisam-pirenena azy ary tena hoe fiaira ny vahoaka Rwandais mialatsiny am'izay fiteny zay mihitsy madika azy manana fierté ny vahoaka Rwandais rehefa misehatra iraisam-pirenena ny présidentny Rwanda zay nalaitsika ohatra zay ary Rwanda tena sanganizy zao aty Afrika ary maromaro ny vehivavy manana andraikitra any am'izany firenena Rwandais izany satria moa tam'le ady atrano reny zany betsaka ny lehilahy zany maty de zay tsy maty zany de eo fa vonina anarina ny fireneny ny Rwandais tsy hainao tsony zany hoe hotositotsie zao tsy mainao zany fa hoe ty firenena raha manana de ny mpitatana ny manome modely ny mpitatana sy ny mpitondra no manome modely arentitra amin'ny fomba fitantanana tsy misy firenena mihitsy eto ambonin'ny tany afaky ny androso raha ohatra ka tsy ao anatin'ny fanarahana ny fepetra sy ny disipline ary ny mpitatana sy ny ary amin'ny laingony rehetrarehetra ry isatsokajiny any no manome modely miainga amin'ny fiainana isan'andro sy ny fiainana andavanandro mipiasa terenao hiditra amin'ny fitsasany nefa ianao amin'ny folo ianao vao miditra birao zany ve de mety fa ianao ny tokony ny manome modely de rehefa anao ny tsy fanao am'izay le aty ambany rehetrarehetra aty de iny ianao fa hoe ianona manao an'izao ianandrozy diozy le mpiasa hoe ny ataonao ihany no arahanay de inona ny zavatra andeha am'izany nefany izay mihitsy no tsy mampandroso zany amina firenena anankiray sy ny amina hoe sehatra izay eo amin'ivon'ny fiarahamonina de raha i Madagasikara zany zao no resahana raha misy an'ireny hoe sehatra iraisam-pirenena fivoriany reny de isika veny de ame lesona
ny iraisam-pirenena amin'ny resaka hoe demokrasia vao farany teo zany zao ny hoe fivorin'ny vondrona afrikanina tany Addis Abeba na le tanàna ny Addis Abeba fotsiny renivohitra Etiopia indray mbola misy fifandonana ihany amin'ny any Tigre sy ny sisa ny misy an'le faritra miavaka reny any Etiopia fa raha zany tanàna ny Addis Abeba zany fotsiny no jerena de fa mampitolagaga am'izao fotoana zao fa zany anie nanaovana SOS tamin'ny alalan'ny Iran Jackson so de tsy haitsika hoy RVO da Iran nalaza be mihitsy hoe nitairiny zao tontolo zao hoe andaotsika anampy ny any Etiopia iza koa ny akaikiny eo i Somalia taolana folo hoditra ny tany tam'zany fa tia Madagasikara indray no misy ny taolana folo hoditra am'izao any amin'ny faritra atsimany efa be deabe ny sarina aseho teto na mampiseho an'ireny ara mamenatra nefa tsy maintsy tenenina ny zava-misy de zao aiza Etiopia aiza zao ny kompania mpiteterana nabakabaka etiopianina am'izao fotoana zao amanjato ny fiaramanidina ary eo Addis Abeba nisan'ny Carrefour mandeha zany avany tonga de tonga Addis Abeba de eo no miparitaka misy volina makary misy volina makary misy volina makary mila faizana zany ny tsika izao mizesta sy rehetrarehetra zao no miseho mahay inona no andeha eo ny fahaizana aloha vao mizesta ny fahaizana aloha zao mizesta sy ny hoe mipoerapera zay filazana azy any ny fahaizana miaraka amin'ny fahaizana mitondra olona le fahaizana teknika aloha ndray de eo ihany koa ny fahaizana miaraka aman'olona de le fatahorana an'Andriamanitra ny tena zava-dehibe ozany kristianina zay fa tsy ny zesta aloha ny tonga aloha zany mipelipelika mipelipelika raha resaka pelipelika izy tia de efa nandroso be Madagasikara fa io tsy vitan'ny pelipelika io sy mendimendy etsery anareo mizesita sy misehoseho ao misy mantsy manao an'izany de tsy tafavoaka mihitsy de mba menatra ny Rwanda aty Afrika am'izao tompoka mivoaka foana ny lisitra hoe reto ny tanàna izay mendrika indrindra aty Afrika ville reto ny tanàna madio indrindra aty Afrika reto ny firenena aty Afrika manana ny tafika matanjaka indrindra ary afaka miaro ny vahoaka ao aminy akoatran'ny fiarovana an'le firenena hoe sosaratri misy manafika avy anyvelany sisa ireto ny firenena aty Afrika izay mendrika indrindra ny fitantanany ka voamary ny taremarika fa miakatra ny farim-piainan'ny vahoaka ao anatin'le firenena ireto ny firenena aty Afrika ny folo voalohany izay tsy nisy firy ny inflation na ny fiakaran'ny vidinentana zany ireto ny firenena aty Afrika izay me matanjaka ny volany ao aminy eo ireto ny firenena aty Afrika izay midina ny tahany kolikoly ao aminy ireto ny firenena aty Afrika izay mitombo hatrany ny tahany fidiran'ny zaza an-tsekoly ireto avy ny firenena mendrika aty Afrika noho ny hoe miena de miena ny reny maty eo ampiterahana ireto ny firenena aty Afrika izay metsara ny farim-piainan'ny tantsa any ambanivohitra ireto ny tanàna aty Afrika eo am'le rafiny manahirana am'izay voretra indrindra aty Afrika de rehefa le maraina moa no anaovan'ny olona ny anina zany anaovan'ny olona ny fitsarana rehefa maraina dia mila madio ny tanàna satria zany ianao vao mivoaka ny trano de andeha hianatra de andeha hiasa mila madio ny tanàna zay hita amin'ny masinao zany de mila madio sy mila hoe zavatra mipetrapetraka daholo de milamina tsara ianao tonga any ampiasana sy tonga any ampianarina sy tonga any am'izay alehanao any zany zay ny tokony ho izy fa tsy ao anatin'ny fotoana zay hoe esan'le olona no andeha daholo ty akamy eo mandroka zory ty raha ao anatin'ny asan'ny olona andavanandro fa zao fotsiny
zay ny tena hoe foto-kevitebe mivoaka ny trano ny olona tompoko amin'ny maraina tsy tokony hamatana zordir eny enanina rehetrarehetra eny ataoko ny madio de zay le lasa misy fitenenana mivoaka ho azy eny e mpamisavitra maraina ohatran'ny zordir ny Tananarivo zay lasa mivoaka ho azy zany fitenenana zany zany le atia any amidigy moa zany le makaty anosopatrana aty de lasa atao moron-dalana indray ny zordir ny Tananarivo amin'ny alina camion zany de tena eo amoron-dalana mihitsy le zordir de inona indray zao mifanazavana zany fofona am'zany takinina sy takinina manao kasibosy ianao manampin'orona ianao mbola maheno ihany nefa de akoatratsika malagasy misy vahiny mandeha eo sy ny sisa sy ny sisa de zay le izy zany hoe mpamisavitra maraina zany mantsy amin'ny malagasy zany tena tsy izy mihitsy zany a ary ndray taona zay teny aminay teny tantaraina zavatra kely nareo efa nisy mpamisavitra maraina mihitsy tsy tampitandro filaminana zay atao tramaraina le mpamsa tramaraina teo ambody manga ny tapify teo fa elaela ihany aloha zany a samy nahatsiaro an'izany daholo ny tany avarabaratra tany aminay tany de tramaraina de ohatr' zany le izy ka aiza am'izay zany hoe ianao miatrika fivoriany iresa-pirenena na ty Afrika na inona de ohatran'ny lasatsika indray no mamelesona na resaka demokrasia io na resaka ino io na resaka inona io fa raha ohatra aloha zany ny toerana misy atsika aty Afrika tsy eran'izao tontolo zao akory fa ty Afrika de fa rambonytsika de mbola aiza zany de aiza da aiza zany ty fireneny ty aiza manam-potoana ianao andefasana mpitandro filaminana ny tranon'ny président Marc Ravalomanana zany no andaniana fotoanany fa nefa ny tatsary na ny antanàn-dehibe mirongatra ny am'izao fotoana zao ny alatra e ny anay zao eny sabotsy namehany eny a de aloha tsoroneto fa ianona fitenenana foana hoe very ny bateria ny tomobilinay misy misaoty tamboa amin'ny alina de spesialista koa moa no tena mpanao an'ireny hoe ahoana sy ahoana sy ahoana veriny zao very ny akohanay zay azo angalarina ka vola vetivety zay mihitsy le izy vokatry ny fantrana zay azo angalarina ka mivadika vola vetivety de ataon'le gasy am'izao fotoana zao de tsisy fandraisana andraikitra mihitsy amin'ity resaka hoe fampandrina fahalemany ity ny fitaovana zay omena mpitandro filaminana aiza tsara le fampitaovana amin'ny mpitandro filaminana e io ane tsy vitany hoe misy 4-4 fotsiny manana zany ny mpitandro filaminana amin'ny fitaovam-pifandraisana indrindrindrindra zao ne zao re olona ny resaka hoe fitaovana amin'ny fitandrona filaminana maneran-tany efa informatise daholo resaka communication efa tenenety foana hoe double arme tranchante io na io mamelona na mamono ka raha ty amin'ny tsy fandripahalemana tsy mipetraka ny hoe communication aingana sy efficace tena hoe rapida de tsy tafavoaka mihitsy tsika ary ny olon-dratsy am'izao fotoana zao ny akamaroany efa nytenenina teto eto Madagasikara dia jiolahy diplômé jiolahy mafy informatika jiolahy mafy an'io mekanika auto io raha ty amin'ny resaka alatra tôbila sy ny namana zany fiara efa vero efa misy an'izao faran'izay mbola tafavoaka ny zalahy ao anaty garazy de lasa any de tsy hita zay le izy aty an-tanan-dehibe zany de ny tatsaha ahoana tatsaha sahirana foana hatram'izay inona no natao teto fa de mifafankihoany mihitsy ny tatsaha eto Madagasikara am'izao fotoana zao ny foto-dravitra aza tenena hoe manao foto-dravitra aza manao foto-dravitra aza foto-dravitra saiza foto-dravitra saiza eo amin'ny lalam-pirenena faharoa tompoko tonga eo Mboamalaza amin'ny distrikana Avaradrano koa zany eo any aminay koa zany eo amin'le mivily makany Mboamalaza atao anatin'ny lalam-pirenena faharoa afaka raha vaty Antananarivo de afaka kely amin'ny fandanjana camion tsisy ninona ntsony koa zao fa eo amin'le ivily eo Mboamalaza ho agny Mboamalaza iny a misy station d'essence zay eo lavaka be de io de tsy amboarina lavaka be eo amin'le mivily makany Mboamalaza de rehefa hiditra any Mboamalaza indray a
pave makany zay tsara lavitra noho nle ria mivoaka ry atsofinondry ery mientakentaka daoly le atya mbody fasana makany tsofinondry ohatra nefa nisana namboatra kely zay aloha tato ato fa le pave zany a makany Ambomalaza tsara sady mafy mandraindraikitra koa ny olona avany ka nga ny olona avany teo mitamatama satria zakotrany hoe tanàna manama izy aza ny Ambomalaza de iny ko andalovany iny rehefa mandeha mety tsy nanana any zany fa miala eo Ambomalaza patonga ny Anjeva voatany zay maly feno lavaka efa simba tamin'ny andro président Ravalomanana iny namboarina tena milay misosasosa tsara mihitsy zao tena sahirana ho an'ny nanatitra ny Miray Rabenoro satria mantsy tany niny ty Alarobia Manjakandrina no nisiny zay fandevenana izay zany satria natokany fianakaviana le omaly iny zany olona manama izy azy zany Ramatoa zany dia naterina tany zany izy tany amin'ny fahasandrazan-tany taty amin'ny fiangonan'ny Manoiso iny Manoiso efitsika ty Moiso any tsy nanana anazy zany no neta de napetraka tany amin'ny fahasandrazana tany Alarobia tany Antsinanana tany tamy Manjakandrina tany fa katikatira be dehibe no nandeha tany fa samy natsapa daoly ny mpandevona hoe ratsy le lalana ratsy de inona ihany zany no atenainy ty malagasy ty inona no atenaina zany ianao milaza zao anao projet an'zao anao projet an'zao ikarakarany tatsasy ny fiainan'ny tatsatsy afaka mivoatra zany raha tsy miaraka amin'ny lalana de ianao manana fotoana andefasana mpitandro filaminana nefa raha vohatra aninona any manao zavatra ny timo Maria talata matery de fa oao zany sasany fa ahoana ary izy ty ka de zay zany hoe hoavy ny fifidianana am'izao fotoana zao fantatry ny olona ny tokony atao fantany tokony atao ibanjinany ny hoaviny zany mba hoe hoavy mamirapiratra hoavy tsara ny taranaka sy ny sisa zay ny faniriny zay ka de ao moa mbola misy afatra nataony président Marc Ravalomanana tamin'ity fifidianana hoe lisy mpifidianana sy ny sisa io ny ako ny teny tsy maintsy mbola resahany namana eo ny teny talata maty de le teny faravohatra mbola ho avy eo zany fa teo moa zany mbola nandrindra sary zany ry namana isan-karazany tao amin'ny lafiny teknika efa tonga eto ihany keo namana fanira zavy manantany fa eto ihany keo député Navaradrano voavita tamin'ny alalan'ny tiky Madagasikara Thierry Randremlaina dia mitohy arak'izany ny fandaratsika zany miara-manonja MBS radio Mada miaraba ny namana faniry raha zafy manantany ndahoary zatsisy eny ary miaraba ny rina sady misaotra ny rina de miaraba ihany koa ny mpanaraka atsika ny namana teknisianina tarehan'ny faly ao ambadika ao ary anisan'izany ihany koa reo namana zay ao ambony miezaka zany manao ny fampitana amintsika ny onjam-peo ny MBS sy ny fahitalavitra maromaro ny vaovao resahantsika rina fa etona aloha zany de hitondra ny araba ako sady mandefa nyreto vaovao reto ihany makany amin'ny faly satria ho resahana rehefa aveo de kokoa aloha satria nisy zavatra natao maly teny talata maty teny fa ho tataraiko le izy vo tonga talata maty zany adefitra de kokoa aloha any rado zay nangataka manokana ho an'izay hoe mba ataovy kokoa ranga fa zay nge anisan'ny tena mpanaraka mavitrika ny fandarina miara-manonja anisany ihany ko pakafiny antokotiky Madagasikara indrindra idada de kokoa ny rado kokoa ihany koa ny ioby mbola ao anatin'ny farisy talata maty rehefa hoe talata maty nge de tsy mifanalavitra eo ihany ko merina vony tsy mifanavitra ihany ko Ambohibao de mpitsiditsidika kely eo ihany zareo rehetrarehetra fa atya talata maty de ngeza le tanàna ary anisany hoe tena manana pakafihany président Marc Ravalomanana sy ny antokotiky Madagasikara zay fiaino tena hoe mahafatrapo zay de indrindraindrindra ijeny zany na ijenina zay ny fanampy tamintsika ihany ko rina naka sary
de misy sary eny video amateur moa zany izy fa zava-dehibe ny fanampy rehefa ohatra hoe tanora ao anatiny atokotiko Madagasikara tena mavitrika be mihitsy de rijenina menakavy rijeny tonga tena toerana mihitsy tena mbola jeune tena mbola tanora fa tena hoe makafy ary mendrandra amin'ny filomarika Ravalomanana de kokoa anareo ny ekipa rehetrarehetra zany zay nifampiresaka taminay de tsy adino moa ny ekipan'ny Distima zay misy andry député membre Bendrina ry Zogbe William ry Vonjy nga ben'ny tanàna any antoerana dia Eli Dominika zany reo tanora samy hafa zay eny amin'iny faritra talata maty iny fandrimona tao anatin'izay zavatra natao omaly izay de akasitrahana daholo ny rehetra fa tokontsika de verina rina ny zavatra nitrango omaly manko zany zao de hoe miditra ao anatin'le kilalao mampome am'izay le fitondram-panjakana rehefa modina anginginy izy zany ataontsika hoe tany amin'ny volana jolay jona heritaona ohatr' zao anao le fomba mampanao le miandriandry sady manao karatra zany hoe le izy igny tsy fidiny amin'le mpitandro filaminany fa alefa makeny le mpitandro filaminana zany gendarme tena alefa eny amin'ny manoloana ny tranony filomarika Ravalomanana zany manoloana ny vavahady de endry zalahy de rehefa tonga eny de mampalahelo mitanandro anatin'le ainandro be iny de miandriandry de mipetrapetraka de makamaka sary zay mivoaka sy miditra amin'ny vavahady de misy sasany ety ambany ety amin'le apotipekarana io mampalahelo ihany le izy any amin'ny hoe ohatrany de tena tsisy asa atao mihoaka an'izay nefa raha ny lafiny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara de tena mazana be ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara ary mampalahelo de mampalahelo ny fahazoantsika ny vaovao omaly tany amin'le tanàna tao hoe Bokalava districtny Sakara tena tonga de fanapahan-doha mpianaka no ny tapahan-doha tsotro zao maninona tsy anona lefa misy ataka amerme be da be any ko miainga tany mahabo iny sataiza ary matetika misy alatrombo tsy fakahitana ary miambina sy manao mifandrindrana ny fandriam-pahalemana any ambany volo any am'ireny commune rurale reny dia ny gendarme manao an'ireny kanefa le gendarme zany de alefa manaraka ny filomarika Ravalomanana sy ny antokotiko Madagasikara am'izay nalehany de nasaina niambinambina koa tany Morondava tany ry Zogbe maro anaty trano ao manao fanetanana ny mpikadroka ny olom-pirenena mba hisoratra anarana ao anatin'ny lisitry mifidy mifanazava manao an'izay hoe fanomezana toromarika avy aty amin'ny birao politika izay de ambembesan'le mpitandro filaminana tsy lavitra an'le toerana de mahavarina mihitsy angely izy hoe fina daholo ty fomba fiasa sy fomba fiadin'le fitondram-panjakana ty fa ao anatin'le fatahorana daholo zany rehetrarehetra zany ka io moa zany ninina koa ataonareo de tsy mitsoakady ny tiako Madagasikara alolo zay de resahana aminareo tsy mitsoakady tsika tompoko samy manana an'ity ka raha mieritreritra nareo fa hoe intimideny reo ary akoatra ny intimidena an'ireo de tena blokena mihitsy reo tsy hetsika fa tsy isika zany tompoko mazava be ny tenin'ny capitaine d'équipe ny antokotiko Madagasikara député Fetra Omaly tsy team 2009 na 2018 ny team 2023 mahalaza zavatra be zany zavatra resahako zany d'ailleurs zay tompoko ao anatin'ny système mateo mbola nitazatazana ankehitriny atao anatin'ny système mandray andraikitra dikan'izay afa ny fijoroana am'izao fotoana zao ary zany ekipa ao anatin'ny antokotiko Madagasikara efa nampisehoana inge zany efa impiry ny resahana sy ny tenenina tamitsika ny fisehoany ny ekipa ny tiko Madagasikara ny ekipa miara-manonjay to zany ny aminy hoe mandeha makany mahajanga reo ny tary vonina sy olo-mavamboaka sy ny ekipa rehetra mandeha ny toliary reo fa vonina tsy mitsoka aminao za mihitsy reo satria efa zay mihitsy le izy rehefa milaza ny aminy hoe sahi mijoro mitsangana de isika zany lolarana am'izay sady miantso ny mpikatroka rehetra zany de mampiseho modely an'izay ka ny eritreritra zany le fanjakana na de efa nyle mpitandro filaminana terianytrano filomarika Ravalomanana intimide azy de hoe tsy ho tafavoaka ny toerana io président marika Ravalomanana de tsy ho tonga ny talata maty de vo maraina be de naambenana tany talata maty taty amin'ny rond-point ery tena akaiky ny galana teny de itsofoko ny faralaza iny de ny désestalena daholy
ny fitaovana zay efa nieritrerety nanapetraka atao am'le kantsa anao fanetanana anie ny atokotiko Madagasikara momba ny fidirina anatin'ny listre mifidy akoatry ny hoe rehefa mionotra zao tony taona vaovao de mifampiarabe fa ny zava-dehibe de anao fanetanana zao anatin'ny lalàna no misy hoe tsy maintsy manao mangataka autorisation rehefa anao fanetanana antanina amin'ny seny zany fa de ndravana ny esorina de misy mihitsy aza moa tonga hatramina hoe fikasitanana ny mpikatroka avy amin'ny tanora tiako Madagasikara fa tsy nasakany zany fa zao niala tao faravohatra ny filomarakaravalo manana tonga teny talata maty ninona zavatra niketrehanareo be da be nandritry ny fotoana iny tonga veriko tsara tonga fa tsy naombo ny tetikinareo tsy voaka ny trano io filomarakaravalo manana satria zany ny intimidation tianareo atao zany zavatra rehetrarehetra zany tianareo aseho hoe nareo mafy be zay tianareo atao mazava mihitsy ny teny député fetra hafa ny 2009 sy ny 2018 tiana misy mahafa misy ty ary efa eo daholo ny solombavamboaka eo ny birao politika eo mazava ho azy moa solombavamboaka birao politika raha teo de volonareo maly mba menatra ihany e tsika zany tsy miteny an'le tovolahy sy tovovavy na alefa nanao an'le fiambenana tsy miteny tsika satria reny moa zany baikona de manao an'le iraka mba satrin'izy reny nge mipetrapetraka lahady anenivon'ny tokantranony ihany fa le misy an'le miketrika tombotsy politika ao le matahotra hoe efa vivy ny sisa le fanjakana efa tsy maintsy enjery tsika ty fa ho avy ny fifidianana ahoana daholo nandamidaminana an'ity mipopotra etseroy daholo ny ampamoaka tamin'ny faran'ny herinandro teo tena misy ampamoaka goava ambe misy teo betsabetsaka ny voaresaka ao anatin'izany fa tsy ho resantsika aloha zany androany mbola mijery fotoantsika mbola milaza le olona fa mbola amoaka ampamoaka zay vo ina moa zany zay suitiny iny de ho hitantsika ao tona tena mafy de mafy mihitsy le raharaha ty misy zavatra ohatran'izany eo anatin'ity raharaha ty de nikendry retolo reo hoe tsy ho tafavoaka anatin'ny toerana io tsika fa mbay tany zay zany le assurena amitsika foana e rassurena amitsika foana hoe rehefa miteny sahi mitsangana mijoroa de efa mampiseho modely foana hatramy mazanga hatramy tomasina hatramy toliary taiza teto Antananarivo nijoroan'ny député tiako Madagasikara zany joroan'ny mpikatroko zany mpitarika zany misy mpitarika ato anatin'ny atokotiko Madagasikara ary tsy vita miresaka eto amin'ny miara-manonjy eto ihany fa tonga de miatrika niteray rassurena amitsika zany hoe manana zay fomba fijoroany zay tsika satria tapa-kevitra tsika fa hanavitra n'ity fireneny ty ka na iza niza misakana an'izany manao tetika maloto kisaka ny lalana hafa mihitsy ny fomba fijorontsika am'izao fotoana zao de tonga tany talata maty tompoko filomarakaravalo manina sy ny ekipa de nafinaritra be le fizarana ndraiky tromaly samy birao politika birao politika zany tarian'ny Rina Randriamasinoro IC de teny talata maty miaraka tamin'ny Cordo ny maître Eloi Zokobe Julien Ndre Morasata nandamina zavatra rehetrarehetra teny faralaza teny nanao ny pourparler nanao zay mety ho fandaminana ny toerana nitady plan B plan C niaraka tamin'ry député membre Bendrina sy ny ben'ny tanàna Dominika sy ro namana zay tany toerana zay fanotrana tao anatin'izany comtim de niezaka nijery zay accès rehetrarehetra zany ny atokotiko Madagasikara miara-metana ary tsy vakinao zany tsy resin'lay intimidation anao zany satria hoy fa manana ny fomba fijoroany ny tim am'izao fotoana zao de tety faravohatra indray nitarian'ry député Fetra sy le député Rambo de miaffronté miatrika fa tsy maintsy mivoaka ho ny filomarakaravalo manan'izay tsy maintsy miaona amin'ny vahoaka ako de sahirana menatra le fitondram-panjakana naniraka n'reny tafika reny zandary reny mialatsy indrindra tokoko menatra satria tsy mahomby tsony le izy efa fikanantitra 2018 2019 2020 nareo ny tena niazakazaka be 2021 koa nareo mbola nanao zay tianareo atao
fa zao miarareraka amin'ny vahoaka nge le zandary alefanareo reny e mba sahirana koa reny ara-piainana mba mividy vary 530 ariary reny kilao mba mividy menaka ray aly reny litatra mba mividy siramamby reny 5 kilao mba mividy voanjobory 2 kapoky reny fa tsy hoe milay be fiainan'ireny mpitandro ny filaminany reny fa reny na tsosotsosokareo ataonareo misolo vaiky ny akalana de na ebibaiko any ambadimbadika sy any ampitandramo masina any atao voatran'izao indray avalomanina sy ny timina fa ho aizy eo hoe samy manana an'ity ho ah raha nareo mahavita aksao 100 zay mahavita mihoatra n'iny 200 raha manao 300 ianareo hoe zao natao zay mahavita mihoatra n'iny 400 manana 100 tombony zahay zay le izy manana 100 tombony zahay satria ato ny miasa ary ny vahoaka efa mahatsapa hoe iza mampahory mampijaly azy ny zany tsy isika eto mihitsy nde ifampitahotra na hoe anao zay tianareo atao ianareo fa efa hafa ny taloha hafa ny omaly hafa ny androany zay fijoroany zay ary efa nampiseho ny antokotiko Madagasikara zany hoe manana fijoroana ny antokotiko Madagasikara tarehy Filomarka Ravalomanana tsy miembotra aminao zany de toy izy foana e toy izy foana aza velo mety reraka misy le boakely alefa azy foana ataovy misolo vaika any akalana fa misy limite ny zavatra rehetra ary efa mamarana an'le limite tsika io de efa voniny eto akaiky eto i député Géry Andremolaina député Géry Andremolaina moa zany lavidavitra ny toerana nisy azy omaly fa anisan'ny nanao fandaminana ihany koa tamintsika nandritra nylay hetsika rehetrarehetra miaraba député ya miaraba namana faniry ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy manjoy izao fandarana miara-manondro zao indray amin'ity alatsinainy ity a miaraba atsika rehetrarehetra nareo avy any Andilam-Bato any a ny eto Madagasikara ny any amin'ny faritra rehetrarehetra zay maheno zao fandarana zao a eo ihany koa ny vahoaka Navaradrano zay anaovana kokoa manokana satria Navaradrano dia distrika nalany any tena miaraba atsika rehetrarehetra tsy akanapaka miaraba ny namana sy ny ekipa rehetra mirary tontolo andro mahafinaritra ho atsika ihany koa amin'ity anio ity tonga de resaka an'le teny afaravoary sika député Géry Andremolaina satria sika moa zany omaly alany de saika mba hoe efa notrona tsotsotra ho an'ny ekipa ny distim tarehy andro député mamy ny comteam ny toerana ny fandaminana zay nataon'ny ry SS ny ekipa zay fa teny toerana ihany koa miaraka amin'ny ekipa ny solomamboaka zay abirao politika ho isika na solomamboaka na reo mitazona andraikitra amin'ny fanodinina any antoko de nahazo ny vaovao maro samihafa tsika ny any fisiny mpitandro ny filaminana miainga aven'ny faravohatra sy lalana ny azo ny talata maty agaky tsika ohatriny fa inona ary ty fa toa any talata maty ny etsika ataony ty makanefa misavoritaka be le fitondram-panjakana zany de marika fa tena hoe sahirana le fitondram-panjakana de etona koa de anisany namana navidrika ny azakazaka ny tototo mihitsy nijery ny fandehan-javatra rehetra i Christian Tabe ary nahazo fitenenana mihitsy izy omaly satria aza adino itsika poniny talata maty nge Christian Tabery de tena akoatriny hoe tolona iombonana ao anatin'ny RMDM ny fanohanana ny Filomarka Ravalomanana amatanora azy sy zanaky talata maty ihany koa tsy miala aminao zany Christian Tabery fa de tena mahafinaritra aloha tonga maro be ny voaka tena fa aloha sitsika resaka kely aloha zany député Géry Andremolaina le teny faravohatra de arahantsika avetrany lay vidéo satria rehefa nipetraka teo maraina iny a reto zandary reto ataotsika io tany amin'ny sivosivora tanoany a dia tamin'ny ray sasany vao niala teo zany hoe tena niara taminay teo am'le toerana teo mihitsiny zany ataotsika zany adiny 4 teo eo zany teny am'le toerana zany zareo zany de mampalahelo angely izy de zao ny fifanatona satria nanatona ny solomavomboaka sy ry niaraka zany satria samy birao politika zany de nanatona nyreto zandary reto hoe nantany fa inona moa zany le anym-pijoroanareo fisinareo eto amin'ty toerana ty de eo eneotsika zany lay resaka teny faravohatra teo alohan'ny tranony hoe Filomarka Ravalomanana tany zay oa satria manitikitika anay le présence anareo tampoka eto ohatrany tsy misy nininina karakarainy de nay eny feo zay de
niakatra anakaty moa de tokonareo hitaneo fa nisy nanao faction moa tany ambany tany anankitelo anga mandoatra niakatra tatyka afaka mba fantarina ve ianao koa lehibe zany anatina cadre-na patrouille fotsiny zay io ka patrouille journalière ohatra patrouille habituelle ihany io patrouille zany mission dynamique zany patrouille zany statique fa tsy dynamique safady mihodina efa ihodina mihitsy zay io misy lera patrouille zany tsy mipetraka amin'ny toerana anankiray fa mandeha de mission dynamique amin'ny patrouille fa tsy mission statique ihodina mihitsy zay io fa misy lera tiany antony hoe président Ravalomanana izy fa ao anaty cadre-na patrouille habituelle zay io tompoko raha ohatra hoe ka personne assigné résidence fixe le olona zay zavatra hafa fa le olona tsy manintsy mihitsy de asianareo mijanona eto ela be eto raha ohatra indray nareo hoe miambina azy indray a tokony mba ho fantatry ny any mahazo rivo izy hoe misy andefa oloatran'izao zay a miambina amin'ny président Marc Ravalomanana tsy liny tenenko anao teo hoe tsy resaka zay misy le izy fa hoe anaty cadre-na patrouille ohatry ny isan'andro zay io hoe matya any ambany any any ambany any mihodina foana zay isan'andro fa tsy hoe eto ihany akory azonao le izy magaga ihany le izy magaga fa ny andro androany nisan'izay patrouille habituelle zay nefa habituelle zany hoe fanao isan'andro de hoe patrouille habituelle zany hoe fisafona mahazatra zay zany moa zany tena mahadika an'le zara-tiana mara tamin'ny fotoan'andro iny sasahirina ihany le raha namana satria manamboninahalitra ny colonel Rambosalama Emilienne manoloana azy ary firifiry ny mpianatra teo ambany faneva teo ambany sokan'izany colonel Rambosalama zany solombavimaoka Madagasikara boribory tamin'ny faefatra vao miteny izy hoe patrouille de fa tonga de fa aingana be misy hoe statique sa dynamique hitanareo am'le fomba fiteny fa voambolana raha miaramila moa izy fa miteny be mihitsy le izy sy le hoe maninona tsy mahafantatra zay raha ohatra ka anisan'le ambenana manokana Filoha Marc Ravalomanana am'izay mety hoe résidence fixe na salama zany a de misy dikany daholo zany resaka zay nyresahany zany fa am'fara moa le namana namadika langazy any patrouille habituelle le izy a mba tsy lazana hoe voahiraka zay iambina azy eto amin'ity toerana ity fa ny ao ambadika iny de hoe intimidé io olona io tsy hovoaka ny trano fa manahirana le talata maty de ny tany talata maty ihany ko zany a dia arahantsika arak'izao satria niasa ihany ko ny ekipa teny talata maty de teny ihany ko ny namana zay nitarehany Rina Randriamasinoro Cordo Jean Claude zay manana andraikitra daholo avy be ato anatin'ny antokotiko Madagasikara Zulaindre Morasata ry maître Eloi Andretefo Mijoro de arahantsika indray inona ihany ko ny fifampiresahana teny satria ny sakanana tsy teo amin'le toerana fa masika ihany ko ny atsika reto de arahantsika indray ary mety aminareo zay na tsy mety aminareo zay ny mpiazodirana misy hitaratafiavy chef de district ave mpiazodirana avy any hoavy matsy le fandeha fitsarana any ambony any misy an'zay sa tsy misy an'zay tsy aty aminay nareo enao miteny ege ianao misy mitekana kanany eto misy sa tsy misy ataratasy zay na tsy misy nareo zay andeha tsy mahazo zay nametrahanatsika eto ange fa tsy hoe mipetraka any fotsiny aty daholo any am'le veny any nareo manontany an'zany zay napetraka fotsiny zay eto napetraka zay eto de any am'zareo angabo nareo manazava an'zay any am'zareo nareo any nareo mitady an'zay tianareo anontany fa ny ametrahana eto tsy afaka mitsitokely fotsiny zay tsy haiko makoko ohatrohatran'iny zany ny teny faralaza fa avy eo moa zany a zay le izy hoe ty tsika manatsaina mahita toerana foantsika fa tsy menitra ny zavatra nataontsika teny mazava tsara mihitsy ny tenin'ny Ray aman-dreny Zulaindre Morasata teo aiza ny taratasy réquisitionner le toerana fa tsy azo idirana io na mian'zay ve chef district de any ambony any fa napetraka fotsiny zay mampalahelo ange tsy fahavalo le mpitandro filaminana fa mampalahelo na zareo raha miafiafy kely mifampiantsa vitsika fa iamina antingeny natsotsika ty eto fa tsy petrapetraka fotsiny any mampalahelo fa lay fa avononana sy fahasahina miatrika ny zava-misy de ato anatin'ny atokotiko Madagasikara ho atsika mpikamana zany raha siorena am'izay tsika fa moa ve apetraky ny fanontaniana vita sa tsy vita tafiditra sa tsy tafiditra tsika
de anjarantsika mahita hoe ohatr' zany tsika am'izao fotoana zao tsy ampitahoronytsika ary tsy sembatsembanitsika fa resaka décider am' zavatra ataotsika sika de tsy maintsy tonga nen'ny objectif fatako aketo député Zererandrembolaina reny ny zava-misy député misy vaovao ihany ko satria mbola nisy ny odiody ihany ko teny ambony teny raha ny vaovao fantatra ia marina zay namana faniry ary anisan'ny mametram-panontaniana mihitsy hoe rehefa fotoana manahoana izy ireny a no atao miodikodiny sy atao manao sanatriavina raha matahora manoloana ny sy manodidina ny toerana misy an'ny président Ravalomanana sy matetika ihany ko ny lalana andehanana sy ny toerana ho ale koa dia ahitana zavatra ohatran'ireny mametram-panontaniana hoy aho satria te hiverina kely aho hoe olo-pireneny ny ranga iny ary manana zo ivezivezy eto amin'ny tany sy ny firenena eo ihany koa matao hoe filoham-pirenena teo aloha anazy a mba manana satama filoham-pirenena azy teo aloha ihany koa iny ranga iny a tokony tsosakasakanana ary eto ny isariako ny sain'ny mpitandro filaminana mihitsy ny hoe raha nisy zavatra natao teny amin'ny baipasy alasora tapabolana lasy sika tsy diso namana faniry dia tsy nisy zany fanakatsakana an'izany ary dia nirona sy nandeha teny ny olona rehetrarehetra teny amin'ny lalana teny maro be reny olona reny hitatoka tamin'ny aina manjery teny amin'ny tambajotra-tserasera rehetrarehetra ihany koa dia tsy nahitana mpitandro filaminana teny de rehefa tsy nisy mpitandro filaminana teny any lamina vahoaka tsy nisy olana tsy isy tabataba ndrava le atao etsesy le fiarabanatratra ny taona atao dia samy namonjy fodina mpilaminana maly indray de resaka talata maty misy karazana fifarabana ohatran'ireny ihany teny amin'ny distrika Natsimondrano Ambodradrimo zay nataotao talata maty sady fanentanana ihany koa ny olona ihany koa amin'ny atao hoe forosoana fifidianana indrindra eo amin'ny resaka lisym-pifidianana andraikitra lehibe ho an'ny atokotiko Madagasikara manana andraikitra ihany koa am'izay fanentanana ny olona irotsaka anaty lisym-pifidianana zay ihany koa ny atokotiko Madagasikara de gaga ianao ary nanahita zany fa nisy an'ireny zavatra hitantsika tamin'ny télé reny teo jerevantsika teo talohan'izao fandraisam-pitenenako zao fa de tena nisy an'ireny mpitandro filaminana reny ary tamin'ny maraina teo nandalo teny de ohatra mbola nisy ihany teo fa tsy fantako hoe nijanona tao ve zareo sa nandalo ihany fotsiny koa de lasa de zay ny tsy fantatro rehefa raha ny zavatra nisy maly de anisan'ny navarina hoy aho teo satria inona raha ny zavatra mitranga fa misy iny eto amin'ny tany sy ny firenena no misy an'reto mpitandro filaminana reto zay manakana olona mihitsy tsy handeha akany amin'le toerana zay anaovana ny atao hoe fifarabana tratran'ny taona sy fanentanana ny ekipe io teny talata maty teny faralaza zany no tinambara de raha ireny zany ny zavatra misy manaoloana satria manahoana zany ny fomba etrehany ny olo-pirenena ndray zany ty fifidianana 2023 ty satria fotoam-pifidianana ty 2023 ty raha zao efa hoe akatriko ny fifidianana zao mbola misy ihany hoe fanakatsakanana mbola misy ihany ve fanaovana raha mantahora sanatriavina ary eto dia tsara manamaro na ina moa zany manamarika na manafaniry fa tsy ireo mpitandro filaminan'ireo no fahavalo atokotiko Madagasikara sanatriavina tsy manam-pavalo atokotiko Madagasikara fa le olona mame baitry mihitsy ny mahavariana hoe fa maninona mbola misy an'izao eny am'izao fa tena fandrofona be zao ary raha ataoko hoe am'izao vanim-potoana iainantsika zao tena malalaka ary tsisy zay tsy mahafantatra raha isaka hoe lalàna ny olo-pirenena rehetrarehetra ary anisan'izany moa zany le tena hoe fanakatsakana ny olona tsy vezivezy namonjy fotoana namonjy atao hoe lanona loatra an'izany anisan'ny zavatra tena mampalahelo zany zavatra any ary naizana zany tena hoe olobe eto amin'ny tany sy firenena no mbola anaovana zavatra ohatran'izao de angamba tsy ho tokony ho am'izay tsony tsika na manafaniry fa efa tokony mba zavatra hafa no atrehany hoe mampiseho modely indrindraindrindra ho an'ny mpitondra fanjakana mba mampiseho modely satria raha mieritreritra ihany keo anao mbola irotsaka hovidiana ho filoham-pirenena amin'ity fifidianana manaraka ty tokony mampiseho modely mihitsy amin'ny olo-pirenena rehetrarehetra hoe ohatr'izao no fanao ohatr'izao ny fomba rehefa mitondra firenena mba hahafahanao ihany keo zany mba ho hitan'ny vahoaka taratra hoe aika tena olona mbola mendrika ny mpitondra firenena am'izao fotoana zao na ihany koa olona mbola ohatran'izao le olona tsy dirako lalina be zay na manafaniry fa
ngamba tsy fotoana ntsony zao anaovana zavatra ohatran'izao fa tokony alalaka satria tsika mianao anatina demokrasia tsika tena hoe tanytandalàna tokony mampiseho an'izay zavatra ary mahaveriko eto indray mandeha mihitsy hoe ny tim ataoko de tsy manonga-panjakana ary tsy mpanakorotana firenena zany voapirofo zany raha toko hoe teny mipaipasy reny nge raha vaoaka tonga teny na manafaniry afaka nitaritiny reny nanakorotana nanimba zavatra fa tsy toetsain'ny atoko tiako Madagasikara tsy ao anatin'ny satany fenaiko ny atoko ihany koa ny hoe andeha anakorotana nandeha tarik'olona andeha hoe tseroka zay zany no anisan'ny atao hoe fanehoan-kevitra tiako aseho hoe tsy ny tim no tokony ambesana fa ataontsika hoe ny olon-dratsy sy mipanakorotana indrindraindrindra reo olona zay tena hoe ataoko hoe asandalo mampanao asandalo na mpanakorotana tamin'ny tany sy ny firenena no tokony jereny mpitandry filaminana manokana misy ihany moa teo fa nytenenina namana faniry misy indray ny fanapahan-doha ary misy indray ny asandalo arya reny zany no tokony masona mpitandry filaminana fa tsy ny olona endry sy ny olona mahafantatra ny tokony ataony eny ary mazava zay fa misy kabary samihafa teny amin'ny toerana teny zay ny fandembiasana député Géry Randriambolaina de zay kabary ny fandembiasana zay mba tiatsika ihany no andefasana azy satria inona moa tiatsika resahana anatin'zany de tiatsika resahana anatin'zany zany de lay satria le izy nge fanetanany sy le fijoroana de mahafinaritra atao anatin'lay adevitra zany de le fahafahana zany ny resaka zany de alefatsika voalohany no anatin'lay kabary zany i Christian Tabera satria izy le nitenena hoe zanaky talata maty ary anisany vao maraina misy ny de mivezivezy misy raha krisy hoe ahoany ty talo filaminany ty fa ahoany reto sinsisa zay moa le tena ao anatin'le efa mifongy amin'ny vahoaka efa mibelaka efa tonga sainy de nandritry zay fotoana zay moa zany de tonga teny atoerana i Christian Tabera de ay mbola mandamy azy vetivety faly fa ny vonona angambany aleo tonga de alefatsika angamba ny député Mambrabendrina Mambrabendrina tena toerana zany satria ama distime zany sady tsy olombavamboaka de tompon-draha raha ihany ko mahafantatra ny terrain misy raha Ambohidratrimo resana satria Ambohidratrimo Tsadasika de commune iray ao anatin'ilay district Ambohidratrimo ny eny talata maty de renesitsika ara ny fanehoan-kevitra nataon'ny député Mambrabendrina teny toerana district Ambohidratrimo de anisan'ny district lehibe indrindra arakolona indrindraindrindra district faharoa raha eto Madagasikara ny jerena de dikan'izany satria tsika araka lazain'ny secrétaire général teo hiatrika fifidianana anisan'ny sopotry ny vato eto Madagasikara ny district Ambohidratrimo hiatrika an'izany sika kanefa mila malina tsara tsika amin'ny fiatrehana an'izany fifidianana izany be de be le tanjona nolazainy SG teo fa isika rehetra no miaraka miasa anatratrarana an'le izy ny tiana lazaina de izao ho very fotsiny ireo vato ao atsopotra ato amin'ny district atsika ireo raha sanaty tonga ny fotoana hiatrehana fifidianana ka tsy any anaty lisy-pifidianana ny anarantsika tsirairay avy mety entin'ny hafana-potsika amin'izao fotoana izao dia mafana fo fa raha ohatra hatsangana ny tanana amintsika tonga eo reo tsy fantatro firy no efa manana le rosia mangamanga kely zay nanaovana fa recensement farany iny ohatra ndao jerentsika aloha fa mbola misy ihany ko tsy manana midikan'izay mbola betsaka ny ezaka atao ny amin'ny ampidirana ny anarantsika any anaty lisy-pifidianana rehefa tsy any anaty lisy-pifidianantsika de tsinotsinona eo amin'ny raharaha-pifidianana eo amin'ny raharaha-pirenena tsy afaka hifiditsika tsy afaka hanara-masitsika tsy afaka hitaraintsika tsy afaka hilatsaka kory raha tokony hilatsaka amin'ny fifidianana maro samihafa dikan'izay manentany zahay ho atsika tompony andraikitra ny comité tsirairay avy zay no asa miandro voalohany indrindra ary ho tohisana mandra-pahatonga ny androm-pifidianana jerentsika fa tena fanetanana neny natao
amin'iny zavatra nambarany député Mambrabe ndreny tena fanetanana atsangano tanana zay tsy manana an'le taratasy kely mangamanga zay famatarana zany fa voasoratra anarana ao anaty lisy mpifidianana de mbola mitoy le fanetanana hoe inona ny tombontsoa azotsika raha ohatra ka ao anaty lisy mpifidianana fiainan'ny antoko zany ary vakiko ezaka ako amaky an'le lalàna zay miresaka an'izany azavaiko amintsika eo zay rehefa aveo hoe adidin'ny antoko manabe mpiaramonina ary takiany lalàna mihitsy zany hoe ndana manao fanabiazany ny olo-pirenena resaka civisme zany ny olo-pirenena sy ny membre mpikambana ao anatin'le antoko fiainan'ny antoko zany fa tsy hoe filambaniny akory donc ampianarintsika maky lalàna zany le fitondram-panjakana mpaniraka anreto mpitandro filaminanreto fa naneo ny heviny anko ny député fetra raha lamizafimbololona de hoe niotsika indray ny zavatra andresahany député fetra ao anatin'izay faly ary misaotra name fitenena président ry manamafy ny arahaba zay efa fandimbiasa ny rehetra nandray fitenenana teo tonga de ho tsitsika ny resaka aloha zany hoe isorana nareo tim eto amin'ny commune Talatamaty isorana any ko mpanao gazety zay tonga maro tsika tsy maresy tsika raha tsy miomana manaraka toromarika zay ny tenin'ny président eo eno de zao ary isorana mpanao gazety isorantsika rehetra fa zao ny ano afatro amin'ny masolom-bavambahoaka avy amin'ny tiako Madagasikara ary filohan'ny vondrona parlementaire tim ny tenako nitondrako ny afatra ho atsika raha misy tao anatin'izay toromarika rehetra nomeny ny président Ravalomanana sy ireo ny fandimbina ndray fitenenana dia afaka miantso anay ianareo satria misy ny manao kajikajy raha tsy masiso any ambadika any atsoa izahay mahafantatra ny laranay na ny mera na ny ao solom-bavambahoaka moa zany de samy solom-bavambahoaka anatin'ny vondrony izahay député Mambrabe nirina eto koa moa zany tiako manolotra atsika fa misy solom-bavambahoaka koa avy amin'ny boribory tany fahaefatra ato aloha ato aloha menazy ny fitenenana aloha sy président commande atsika zao ahoana menanao aloha fitenenana alohany ano izako azy ny any fanamafisana sy ny fanetanana hoetiko atsika araky ny efa toromarika président Ravalomanana sy ny eo amin'ny bureau-politika de hoe mila sa isika mila sa tsika ary mijoro amin'ny fahamarinana hatramin'ny farany fa voindray mandeha tsika 7 sy 4 arivo hitatsika ny nataon'ireo voan'ny fanondrony tsika 8 sy 4 arivo fa ny amin'ny 3 sy 4 sy 4 arivo tsy misy anay kilomètre reto hatramin'ny farany ho iaho teo tsy fahavalontsika ireo mpitandro filaminan'ireo fa izao anefa efa hitatsika fa navelany any tsika hiditra tato na tsy tato ary ny toerana tokony eonatsika de namatsika ireo praitandrazana amintsika ireo fa zao kosa aoka napalahelo araky ny tenylay jeune tim teo hoe nisy mifampikasia tanana tsy tokony iverina ny toy izany tsy tokony mifampiantsy koa isika fa isika nge manan'olona efa mivalopolo isanjatony malagasy efa miandrandra amin'ny président Ravalomanana ka inona aleo tsy mifampiantsy fa zay no teniko hoe raha mbola misy mahatsapy ianareo nampiasan'ny ministera na fampianarana na fahasalamana na naizanaiza satria nisy ny zavatra avoakako any miara-manonjy amin'ny MBS amin'ny herinandro iny misy tsinitsindra ataona solom-bavambahoaka amina fampitahorana amin'ireo mpampianatra rehefa tsy manaiky manao selfie miaraka aminy de manao propagandany de tonga de afindrany any alavitra be aony ahitatsika le rangahy iny niza ho iaho de mijoro isika fa matoky ny président Ravalomanana tsika ary mila satsika matoky aza hatramin'ny faranga de voniny zay président araka amin'ny fitipika sy ny toromarika menao makasitraka ny Talatamaty zay tsy lasan'rano aloha ny kabary de tsy maintsy efa alefatsika indray rapitsy député Zérira Ndremolaina solom-bavambahoaka reny teny reny solom-bavambahoaka raha mbo salame milay mbola ho avy eo izy rapitsy de alefatsika rapitso indray le sombon'ny kabary ny tam'ilay omaly fa mbola mandaminazy ifaly de amboaritsika le izy fijeriny député Zérilo am'le endrika fanontany samy hafa ya hitatsika amin'ireny fa na misy natao hoe karazana fampitahorana na fanakatsakanana amin'ny famonjena ny atao hoe lanonana zay nieritrretina ho atao ohatran'ireny dia rahantsika mahita fa tsy mihempotra amin'izany président Ravalomanana sy ireo ekipa zay miaraka aminy eo ihany koa ny député sy ny bureau politika fa vonona foana satria fotoana efa mifamezana tamin'ireo vahoaka ny Talatamaty
iny fotoana iny a dia tsy maintsy niezaka foana zany a nanatateraka an'izay hetsika izay ary zay anisan'ny ijorony mihitsy zany a no hoe rehefa misy zavatra tao de tsy miembotra amin'iny satria mijoro amin'ny famarinana tokotiko Madagasikara ary mijoro ijeryn'ny tombotsoa amin'ny vahoaka manokana indrindraindrindra reo vahoaka zay efa nampanantenaina hoe ho avy eny président sy mibiro politika dia tsy maintsy natao zany a zay natongavana teny ary reo mpitandro filaminana moa zany atao hoe namela ihany ny taty amin'ny ora farany satria fantany fa tsy ao anatin'izay ekipa amin'ny fanakorotanana zay ka reny kabary sy fanentanana hitantsika teo reny a dia reny le ho atao fa tsy anatrindresaka hoe fanonganam-panjakana nandeha anisy fanakorotanana atsearoa fa tsara zany a hoe tanteraka soamatsara izy zavatra iny a isaoro antsika n'Andriamanitra ihany koa dia reny no atao hoe zavatra iaingana mba hahafahantsika miroso amin'ny hoe fifidianana madio sy mangarara ary rosotsika ihany koa zany a amin'ny hoe fanentanana ny olom-pirenena rehetrarehetra andeha hisoratra anarana any anatin'ilay izy mpifidianana mba hahafahan'ireny olon-dreny hoe mifidy amin'izay hoe tena hoe safidy marina ary fidy zay olona tia nitondra indray a ty fireneny ity ka ho ana manokana namana faniry a dia tsara ny ahitany mpitondra fanjakana sy zay olona mamebaiko zavatra ohatran'ireny hoe tsy mpanakorotana anatokotiko Madagasikara dika zay zavatra a aleo izahay andeha malalaka any am'izay toerana tianay ale aleo président Ravalomanana andeha any am'izay toerana tiany ionana amin'ny vahoaka malagasy satria amin'ny maray amandreny azy a dia be reo olona zay miandry azy be reo olona zay mbola mitady azy a am'izay hoe asa mbola miandry azy eto amin'ny tany sy ny firenena izay eny ary nampidintsika ohatran'izay a fa ihay moa le izy ny hoe miendrika fanentanana ary eto zany tsika de miteny hoe tsy talata maty fa taoriana ny talata maty a zany hoe niaraka tamin'ilana ny be tabe mbola ho avy eo moa deputé Alain Tsimbazafy rehefa avy eo atrano Thomas na atrano Toliary atrano Morondava tetsy misy any deputé Alain Tsimbazafy mbola hitantara eo izy rehefa avy eo atrany amin'ny faritra rehetrarehetra de mandeha le fanentanana ny aorinan'io hoay mbola bobaka be ny amin'ny 24 rehetra magroberutka satria fanentanana ho an'ny mpifidy 25 mbola misy koa ho any Atsimotrano zany hoe meneto fandarana lizy zany anamboara le mpitandro filaminana mpamebaiko ny programme raha ohatra ka mba mbola mieritreritra reo olon-dreo fa hoe mbola mety zany toetran'izany fa tena mijanona arak'izay hoe fanentanana mifidy ahoana no tratrarana an'le 13 million 5 tsy maintsy miezaka ny rehetrarehetra ny atsika de zao zay ezaka vitatsika de ataotsika mba hatafiditra ny olom-pirenena ka na tsy 13 million 5 araka le teniseny sy le eritreritry le fanjakana izy fa zava-dehibe amintsika dia zay mahatsary tena fa olom-pirenena mananjo tokony hifidy de tokony ao anaty lisitry mifidy teny talata maty maly iny mazava rehefa hoe atsangano tany zay tsy ao anaty lisitry mifidy a tena nisinisy le izy a ary nambara ny be ny tanàna fa zao na ray vaovao izy ny be ny tanàna Elie Dominika avy any SED fa mbola ambambany ny toan'ny fahavitrihana na ny tahan'ny fahavitrihana zany misoratra anarina ao anatin'ny lisitry mifidy nefa manodidina 70 000 any zany ny mponina ao talata maty zany hoe maromaro zany mpifidy raha 70 000 mponina dikan'izay tena manao ezaka lehibe ny antokotiko Madagasikara satria tsisy akoatry ny antokotiko Madagasikara misehatra manentana amin'izao fotoana izao ary vonona hiatrika fifidiana de ity ambaran'ny Christian Taber tsy tinina fa zao mpiara-dalana amin'ny antokotiko Madagasikara ny antokokita Madagasikara ny CRN ary ny RMDM de notsika fanazavana nataon'ny Christian zany teny talata maty omaly io voalohany indrindra aloha dia misaotra Zagnahary asika monsieur le président satria tombonandro lehibe ety aminay amin'ny commune Talatamaty io be ny tanànana Talatamaty miara-miasa foana zay satria za koa moa zany za zanakao dia ao ambadika io Jovena io Galana Talatamaty io zay ny natonga ny tsenanao teo faharoa manaraka an'izay Andriamatofilo reto zay mponina Talatamaty miandrandrany zay efa vita kabaro teo zay za moa zany efa teniko foana tamina nampandraisanao fitenenana nanteria fiarabana tratran'ny taona teria faravoatra de mbola mafisoko eto hoe raha anao any pare de reto vahoaka malagasy sy retony vahoaka Talatamaty eto amin'ny commune any Ambohidratrimo to de pare koa tsy misy maro sarera ty Andriamatofilo boinina ty
tsy mbola nahita anao boinina misy marsarera mirosika satria efa ela loatra nandignasa sika an'izay a efatra taona zay ndry matofoloha mba tsy lazako hoe aty amintsika ny premier tour de vita miala tsiny miala fondro fa misy ny sasany a araky ny voalazan'ny solom-bavambahoaka teo ny fanentanana zany ny baiko ny mena andry matofoloha eran'ny Madagasikara zay pomba azy rehetrarehetra surtout atao anatin'ity fiarahana amin'ny RMDM ty dia ny rodobe ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara zahay moa olo demokraty avy ao amikitany Madagasikara dia manaiky ary efa nanaiky anazy a ho filohan'ny mpanohatra eran'ny Madagasikara fantan'izao tontolo zao zay koa satria misy zavatra tsy azo teneneto ka teneniko ihany ny tsombotsombony inona moa zao alliance niaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana zao a io ry Christian Tabera io agnamasakirasika io fa za matahotra anao andry matofoloha fa izy teneniko zay a efa fito volana angamba ny sisa dia ho avy a lay masoandro mamiratra ho an'ny vahoaka malagasy surtout ny vahoaka ny commune ny Ambohidratrimo atao anatin'izany ny commune na Talatamaty tompoky lasy tompoky vavy tsy atao lava ny resaka andry matofoloha rehefa ianao ny décidé de pare reto sisy miemotra reto ary tsy anaiky tsony anyreny a valim-pifidianana tsy mandeha mizelon'ny reny satria nampalahelo ny fonay andry matofoloha fa isorako anao a amin'izay filoha endry manana filoha endry zay ny tatakolaka anao tamin'ireny tatakolaka tsy fidina ny fitiavanao filaminany zany andry matofoloha dia nanaiky zahay satria anao ray aman-drenay nanaiky fa amin'ity kosa mba miangavy kosa andry matofoloha arengany mba tsy hoisy zay makasitraka tompoko lahy makasitraka tompoko vavy de zay zany endriky le firaisakila mihitsy zany resan'ny Christian Tabera zay a satria maro be raha ny antoko sy ny fikambanana vonina iaradian'ny filoha Marc Ravalomanana sy ny tima fa mbola tsy fotoana moa zany resantsika an'izay fa iny moa sombotsombony kely fotsiny iny ekita na CRN fa maro maro zay teneniko antsika zay ary antoko manina maha izy azy fa ho avy ny fotoana resantsika satria mbola tsy fotoana zany zao amarana antsika n'ity adihevitra ity a dia ny fanazava-kevitra nentin'ny birao politika Julien André Morasata tao anatin'ny fiainana omaly izy satria tena hanazava ny mikasika indrindra izy a ny hoe inona ny tokony ho fantatry ny olom-pirenena mandritra an'izay hoe mialoha ny fifidianana zay dia azavainy zobe ray aman-dreny Julien André Morasata zany i président io a de mailo tanteraka ohatratsika ihany ka tsy verina amintsika tsony zany alabato sosiko zany toko lasy toko vavy amin'ty toany ity ary miezaka tsika tsirairay a mba hisotra anarana anatin'ny fokotany zay lazainy teo ary nanao document mihitsy izy iny a tampotampoka nataony feony tsara mihitsy ho zaraina amintsika rehetra vakio tsara satria raha tsy anaty lisitrom-pifidianana ianao zany dia inona ny antony tsy afaka mifidy ianao izy izy teo ary marina zay tsy afaka milatsako fidiana ianao ty le document ty ary marina zay tsy afaka manao membre amin'ny bureau de vote koa ianao raha tsy latsa anaty lisitrom-pifidianana ary marina koa zany ary tsy afaka manara-maso ianao a ny alabato zay mety misy mifidianana zay ny tena zava-dehibe indrindra zay ka miazaka zatsika entanitsika maika dia maika mihitsy a anatona amin'ny bureau pokotany a isotra anarany miaraka amin'ny karapanondro zay sady zay sady zay entano ny olona aza varina satria tamin'ny 31 janvier matsy a lazay ny foana atao héritage provisoire izy fetsy be le senia sy mifanjakana vatandremo arebirebiny eo tsika fa soa ihany fa fantatritsika le izy a dia naembony ary efa naembony a dia arotsika aika zavatra zay zay angamba monsieur le président ny afatra vakina zany le izy a vakina zany le izy raha tsy voasoratra anaty lisitrom-pifidianana ianao a dia tsy afaka andatsabato ifidy tsy afaka ilatsaka ho fidiana tsy afaka ho tendrena mpikambana anatin'ny bureau de vote tsy afaka naramaso ny fifidianana koa ianao tsy afaka no fitarinana ianao raha misy fitoriana mikasika amin'ny fifidianana noho izany a dia zava-dehibe ny anaranao anatin'ny lisitry mifidy mba hahafahanao mifidy ny olona afaka manavitra nyity firenentsika ity zay anatin'ny fiandran-tanteraka dia tokony anatin'ny lisitry mifidianana ianao mba hahafahanao manara-maso sy misoroka ireo fantoka an-dalàna arao maso ny lisitry mifidy amarinona anaranao raha voasotra marina anatin'ny lisitry mifidianana
ary manao fitarana ny fanitsiana izany jereo raha misy tsy ara-dalàna anatin'ny lisitry mifidy toy ny anarana miverimberiny zany le doublon fantatsika zany a olona efa maty a olona tsy ampytaona ary marina zany a ataondralao ihany mba amoronana fifidiananao indray arahantsika maso zany lisitry mifidy olona efa nifindra-monina ka mbola atao anatin'ny lisitry mifidianana ihany fataro zavatra zay zay satsy zany ary amaso ary mifantika an-dalàna manilinilika ary zavatra misy zany tamin'y agent recenseur teo reny so ihany fa tsy makany atokantranotsika tsony reny satria misy tsy makany ny sasany fantamy fatimy anao dia tsy andalovan'izy reny ary efa ndresaka tamin'ny seni zany zay dia hoe manatona amin'ny fokotanytsika rehetrarehetra satria le fanjakana mihitsy ange ny manendry ny seho fokotany dia mailotsika zay matonga atsika tsy misy makany amin'ny fokotany manaramaso ny lisitry mifidy ary ny fanjakana ihany koa anazo matso iseny io ary tsika tsy anaiky any zany fa tsy maintsy manaramaso tsika tompolasy tompo vavy zay dia tsy maintsy manaramaso tsika ka manatona zany mborapokotany misy anao mbola azonao atao fisoratana anarana anatin'ny lisitry mifidy eny ovy fokotany hatramin'ny volana mai 2023 vetivety tonga zany ary ohatiny fotoana miazagazatsika makany tao amin'ny namana ny avana ary mipiaramonina rehetra feno valimifolo taona anatiny amin'ny borapokotany anotra naratsika anatin'ny lisitry mifidy tondraka ary mpanondrom-pirenena misora tompoko lahy misora tompoko vao misora monsieur le président eny ary zay zany misy anapiny député géry andreny ve satria zay zany le izy le endriky le fanentanana zava-dehibe mbola hoany atsimrano amintsika any misabotsy fahadimy amby roapolo ny volana febroary ny ekipa ny antokotiko madagasikara ray manontolo de efa miomana an'izay ihany koa ny ekipa ny député alaira tsimbazafy mbola iresaka an'izay izy rehefa avy eo akoatrany efa hoe misy fandaminana samihafa nataon'ny ekipa na tsimrano avaradrany efa nahavita nareo tao alasora fa mbola misy ihany koa maromaro député géry faraparanantsika zay mbola maromaro manko ny rehefa avy eo ya hitatsika amin'ireny ary zay maray aman-dreny ny président Ravalomanana eto amin'ny tany sy ny firenena fa reny fanentanan'ireny zany sy reny atao hoe zavatra mivakiny monsieur Julien teo reny dia anisan'ny hoe asan'ny fanjakana reny asan'ny seni reny kanefa amin'ny maha-olo-pirenena anazy dia tsy misorona izy amin'izay fanentanana ny olo-pirenena rehetrarehetra zay eraky Madagasikara satria ho avy ny fotoam-pifidianana dia ilaina zany no manentana ny atao hoe olo-pirenena tsirairay isam-batan'olona zay olona efa hoe olona lehibe manana kara-panondro ary manana zo ifidy manentana ary tany reny olo reny ho iaho io teo satria raha ny zavatra misy ny atao hoe fisokatana anaty lisam-pifidianana na nataon'ny senia dia mbola tena ambany ny ta ka reny zany no tiana tenenina amin'ny fanjakana hoe jakanareo raha ve ny atokotiko Madagasikara manamaivana ny asa ary zay anisan'ny mahafa ny time zay mahafa président Ravalomanana zay na manafanidy tena manamaivana ny asa satria fitiavan-tanin-daza na fitiavana ny firenena fitiavana voaka malagasy koa ny anaovana ny zavatra ohatran'ireny zany ka zay ngamba no atao hoe fanampiny kely avy aty amiko na manafanidy fa hiditra amina zavatra hafa ndray ngambitsika manomboka misy zavatra tytsika resahana amin'izay député Jery mikasika indrindra ny tsy fandriam-pahalemana de zay tsy fandriam-pahalemana zay ho resahantsika zay satria nanaitra atsika tao anatin'ny azo lazaina hoe volana maromaro zay de naoraka be hoe fanapahan-doha ary fanapahan-doha tena mbola tsy nisy arak'izay tena hoe na Madagasikara fa raha tonga mba statistika le fanapahan-doha zay de azo lazaina fa efa tena maro ary tena tsy hoe tena abobina le izy fa tena ohatrin'ny efa tsy olombelona manao azy maro be misy mpianaka voangina kely tao sakaraly efa tsika ty misy zazalahy kely misy rem-pianakaviana misy tovavy kely maro de maro era Madagasikara ary saika iny faritra Atsimonosy iny no misy an'izay fanapahan-doha zay sady mandefa kely am'le sary moa zany fa aleo misy fanafiana ihany koa resaka alatromby tsy fakahitana manerana amin'ny Madagasikara akoatran'izay mety hoe famonoana olona anaty trano zay abobina zaza kely ary voangana zao tetsy apasika tetsy de zazalahy kely folo taona nisy hita maty de mifatotra ny vatany zany
tena matanjaka be le tsy fandriampahalemana de zay rirandrembolaina alay-panay aloha tsika tsy maintsy iresaka an'izay satria ity fandarantsika tia de natao iresaka zavatra marobe manana asa ampitandro filaminana manana asa amin'ny fitondram-panjakana fa mahavariana antsika de hoe inony zao phénomène zao teo aloha teo de resaka viole tsy fakahitana fanolanana zazavavy kely ankizilahy kely taoriana zay ndray de nandeha ndray le resaka hoe misy tovavy mangalatra de drogena de misy manipy amin'ny katikatira mainty de taty aoriana ndray de misy ny alatra maso sy fitaovam-pananana de nitondray le amin'ny hoe misy mivarojanaka zao moa zany hita maso tsisy afaka hiteny hoe tsy marina ny vaovao resantsika hoe manam-padoa tena tsy maintsy resaka an'izany tsika député Jerry satria solombamboaka raha teo ianao ary zava-misy any amin'ny fiarahamonina le izy asa mitandro filaminana sy mifanjakana ihany koa mahavita sa tsy mahavita ny asany iaga ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena marina namana faliry dia atao hoe zavatra tsy nisy nandritra ny mpolo taona taoly a ny zavatra iaina nyvoaka malagasy amin'izao fotoana inona mahatonga an'izany raha iloha de tena hoe vokatry ny fahantrana ka tsy hitany olona tsozy atao a de lasa teo hoe miaina amina zavatra tsy voaeritreritry ny sainy olombelona ny zavatra iaina mivoaka malagasy ary na ny olona manao an'ireny ala ve karamaina ve sa vokatry ny fidoroana zava-madomelona ve sa vokatry ny hoe anaovana asa ratsy de mila manao sorona sanatriavina na mila manao zavatra ohatran'ireny a mba ahafahany zay manatatsany manatratra ny tanjona zay ataony ary eo ihany ko zany ny atao hoe tena hoe ampitahorina mihitsy mivoaka malagasy a mba tsy sahiseho tsony ary ma tsy samy mampiseho tsony ny maizy anazy a vokatry hoe zavatra misy any amin'ireny faritra iaina andresy amin'ny toerana iaina andreny ka mila mandraikitra mila mandray fandraisana andraikitra fanjakana mainka de mainka ny zavatra ohatran'izany ary etombo mbola tena hoe vozina foana hoe hoan'ny mpitandro filaminana toe-javatra ohatran'ireny ny tongony tena hoe amafisy ny mpitandro ny filaminana sy andraisan'ny mpitandro filaminana andraikitra satria raha zavatra iaina ny voaka malagasy ohatra hoe aiza ho aiza zany le mpitandro filaminana am'le hoe fiarovana ny olombelona ny vahoaka malagasy a am'izay atao hoe tandroka harovozona zay a dia tokony hoe miaro ny vahoaka sy ny fananana ka so de variana miaro olona tokony tsy harovana kanefa ny asan-dahalo sy ny atao hoe ny zavatra misy ohatran'le zay tena hoe mamofady a no tokony hoeritreretin'ny mpitandro filaminana sy tokony amezana paiko an'ireo mpitandro filaminana zany namana faniry fa tena mampalahelo raha zavatra misy amin'izao fotoana zao a dia hitatsika eny amin'ny aina aman-jery moa zany zavatra zany a hitatsika ihany ko eny amin'ny tambajotra serasera rehetrarehetra eny a fa de tena mampalahelo ary tsy ampy fitaizana ny vahoaka malagasy a ka zany rehetrarehetra zany de tena hoe andraikitry ny mpitondra fanjakana no mitaiza ny vahoaka malagasy a no mitaiza ny vahoaka eo aminy a mba tsy rona amin'ny zavatra ohatran'izany fa tokony hoe any amin'ny resaka atao hoe fampandrosoana na any amin'ny resaka famoronana asa any amin'ny resaka fotodrafitrasa sy zavatra ohatrany tokony tsy ho atao tsoa zany amin'izao fotoana zao ary efa tena tokony tsy natao fa tena hoe mifampandrosoana sy ny fijerevana tontolo ambanivohatra sy ny famoronana asa zany no tokony natao ny fanjakana fa raha nain'izany ny fanjakana tamin'ny voanahazo fitondrana tsy nahandro ohatr'izao ty fireneny ty namana faniry fa zavatra mahavariana ny zavatra miseho amin'izao fotoana zao eto amin'ity firenentsika ity le izy moa zany député Rambosalama de ohatrany hoe raha miaino an'le fanjakana de ozy le fanjakana misy le présence de l'état fa rehefa mijery an'le zava-misy a de doro-trano ary fanafihana ary fanapahan-doha ary alatra maso ary zany ny zava-misy amin'izao fotoana zao grevy a tsy fitakiny eroa raha ohatra possible le izy a asaivo alefasy mandalo kely eo fotsiny faly a le izy de filo tena kely raha ohatra raha tsy possible tsy mampanina zany mba tiatsika resahana kely fotsiny an'le zava-misy satria ohatran'izao zany tadiavina hoe aiza le présence de l'état le présence de l'état nge tsy hoe oeraoera manao spectacle fotsiny any mahatoary tena grave zao zavatra zao mpianaka zao miala tanteraka mihitsy tena abibina olombelona ave mahita an'izao fa aiza le présence de l'état zao mahazo ny vahoaka malagasy fa rehefa anenjika nareo filomarikaravalomalina sy ny timma de voalohany rehefa ampiasa ny volam-panjakana nareo hitatitra olona amina oeraoera no spectacle lalana kely tsy makaiza
zezika simika ny zarainareo amin'ny vahoaka ary adevitra be am'izao fotoana zao tamora rankoroma zezika simika ny zarainareo akoatra ny tena zezipahitra bio tadiavin'ny vahoaka malagasy adevitra be ny gazety mpiseho isan'andro ary moa de niteny mihitsy hoe fanampozinana io zavatra ataonareo io gazety ho isika gazety ho isika so de mieritreritra indray fa izay indray mitantara vaovao tsy marina eo ho avoaka amin'ny faly eo misy le gazety fa zany zava-misy eto io secteur agricole ozy izy vers na poisonnement de masse de resahany eo mihitsy le zezika ny zarainareo tany amora rano koroma de izy ty ambatovinina amin'ainy izy ty fa alefasy lavitra le sainy te hoerahoerinareo tsisy vola miala amin'ny fanjakana ny atsarany zezika rangahy eria amin'ny akamaso ery amin'ny perpedro ery ny atsarany zezika miodikodina be da be any misy orinasa efa mpamokatra am'izany azo mifanjakana atao manosika na inona moa zany orinasa madinika manodina zany fa maraparanantsika azy député Zirira Andriambolaina mbola zay resaka tatsaza ihany satria ho any varazany tsika maranantsika azy ngiafilo ihany rajoela zany de ohatrany tsarony tampoka le tatsa de alefa nay ho hitatsika eto ny sombony teny ngiafilo ihany rajoelona alefa faly izy eo de ovakitsika lizy tao anatin'ny pejiny satria vao nyteny député Jery teo hoe tena tsy tokony natao mihitsy ny reny fotodrafitrasa zay nandaniam-bola be reny fa tokony fatohana zay mahasoa ny vahoaka malagasy io nge nambarany Filomark Ravalomanina mandrakarivany amin'ny hoe tsy mahafinaritra ny vahoaka ny atao fa zay mahasoa azy fa nen'le fitoram-panjakana indray zay mahafinaritra n'le vahoaka no nkarohana sady mahafinaritra azy ahafahany manao oeraoera de zao ny nambarany tao anatin'ilay pejiny raha ohatra ka azo mifaly alefa le izy tao anatin'izay soratra zay de hoe ao ty le soratra fotsiny vakitsika hoe raha andresy mifantranotsika dia tsy maintsy miainga avy amin'ny fambolena zany petratsika amin'ny fanontaniana oviana ny todidota amin'ny fambolena moa ty fitondram-panjakana ty ary manahoana ny teti-bola momba an'izany ao anatin'ny loi de finance de resahany efa nataotsika mitetika azy ozy izy ampitombona velaran-tany volena tamin'ny alalany fizarana karatany ankehitriny atombotsika na loatra mangoro morarankoroma nitetika asa fizarana zezika zay sulfate d'ammonium am'ireo tatsaha ireo de manatsarana vokabary io izy io teto ny nanomboana izany hotoizana manenina faritra maro izany de tsy maintsy ampinina ny tatsapamokatra eto manko le mahagaga atsika tsy maintsy ampinina ny tatsapamokatra eo anilan'izy ireo sy mijery azy ireo manokana ny tenako ary hitako tamin'ny fiainana taminareo tetaparafaravola fa fiteny famaly izany aty aloatra mangoro makasitraka noho ny hafanany fandraisana nataonareo tsy resahantsika eto aloha le olona mitomina nanatrika an'le fiainana fa hoe raha te andresy mifahantrany ery ambony de tsy maintsy miainga avy amin'ny fambolena zany député Zirira Andriambolaina tsy lasa lavitra tsika fa eto aminao avaratrano tena misy ve le fikarakarana ny tatsa ianao manko tena miosina miaraka am'ireo azo lazaina fa vahoaka tatsa satria raha izy tsika vao miainga any akadina andrina mandrapatonga any akaiky ny lanerany avy aty lasora aty mandeha makany akaiky nanjeva rehetrarehetra sisisa ilana avaratrano zany tena misy tatsa avaratrano vao tsiditsitika ve député Jery le tatsa zay indrindra mihitsy namana faniry ary anisan'ny nampitaraina an'ireo tatsara eo mihitsy raha iny amin'ny faritra laniera Sapotsinamena Nosy Avaratra hatrany Ambomangarova hatrany Lasora hatrany Anjeva sy ny tantarainao teo Ambomalaza sy Faradrano zany tena mbola tena hoe tena ambanivohitra daholo mihitsy hatramin'izay iny atao hoe Lakandrano zay avany Tanjombato izy io mipaka jusqu'à hatrany ambodina Ambomangarova any dia vita curage foana izy ireo hatramin'izay nandritran'izay ataontsika hoe 2009 nakaty tsy nisy tsony zany ary tsy nisy tsony any fijerevana andreo tatsara eo na tamin'ny alalan'ny zezika na tamin'ny alalan'ny masomboly na tamin'ny alalan'ny fanetanana andreo tatsara eo sy mifamezana hoe formation ihany koa satria nisy foana zany tao aloha tamin'ny alalan'ny PSDR dia nisy an'izany zavatra foana teo ihany koa ny resaka fambolena
dia anisan'ny tena mampalahelo ary am'izao fotoana zao ara dia tenako malo voanidina teny amin'ny ambody sy arivo iny no sy arivo iny akaikina Mbomanga Rova sy Lanière iny dia nijery an'izay tontolo ambanivohitra zay satria natsony ny vahoaka tatsanteny tena dia vo misy orana sy rano miditra kely dia manomboka bebe ny rano de bloquena le bara zany tsy voaka tsony ny rano satria hoavy ny cyclone natoato dia tsisy manokatra tsony barazy io zany io lalan-drano zay mamoaka ny rano mba tsy angana ao anatin'ny varindreo tatsareo de efa mitaitaina zany reo tatsareo am'izao fotoana zao satria hoavy ny cyclone na rapitso na ravakapitso izy zay raha nilazan'ny filaza amin'ny mpamantatra ny toetrandro dia tena sanatriavina tena hoe hodobo-drano ndray zany iny varim-bahoaka rehetrarehetra iny amin'ny faritry Lanière iny sy ny Anosy Avakatra iny sy Ambody sy Arivo iny dia hoaiza indray na lehandreo tatsareo zany fa zay ny zavatra misy ary eto mitsika de mivavaka mihitsy mba tsy tonga ty Antananarivo na mba tsy mafy ny fiatraikany zany na tena tsy maintsy hiditra ta Madagasikara zany cyclone zany fa tena na ny any amin'ny faritra de mino sy matoka namana faniry fa tena hijaly sy efa mitaitaina indray reo vahoaka reo am'izao fotoana zao ka izay tokony efa nandraisan'ny fanjakana andraikitra mihitsy raha vao nahazo fitondrana hoe jery an'ireny tontolo ambanivohitra reny fa raha nahen'izay fitondram-panjakana efa tsy nahatro ohatr'izao tsony ny vahoaka malagasy namana faniry ary aty amin'ny atao hoe fataperany mandavy vao mieritreritra ny jeriny tatsay ianao hoanangamba efa tara loatra namana faniry satria raha hitondra firenena zany any amin'ny fanomboan'ny mandat no fanaovana ny hoe fijerevana sy fampandrosoana ny firenena fa tsy hoe any amin'ny fiafarany mandat inona mahatonga an'izany zavatra zany mbola mieritreritra ve izy fa mbola izy ihany no eo mbola mieritreritra ve izy fa mbola lany ihany koa zany zany de mbola fanontaniana mipetraka ho an'ny vahoaka malagasy ary zany rehetrarehetra zany de tena hoe mahagaga ary mametra-panontaniana hoe any amin'ny fiafarany mandat ve vao mieritreritra hoe ay ve tena mijaly reto vahoaka reto ay ve tena mieritreritra no ampino reto tatsara reto ay ve tena mety tokony hoe tontolo ambanivohitra no tokony nanaovana le fampandrosoana ary zany rehetrarehetra zany tena hoe modina tsy hita ve sa efa fantatra fa zay vao hoe inina ho lazany le izy na onina ho resahana izy na hoe efa hita hoe fa hoe tsy afaka tsoniko izy any amin'ireny atao hoe toerana ambanivohitra io satria tsy nijery an'ireny tatsara reny de mety moeraoeraka le tongony tenenitsika indray zany tenen'ny zareo de mba ahafahan'izy ireo ndray zany mandresy lahatra ny any ambanivohitra any ka vahoaka malagasy am'izao fotoana zao dia azo lazaina fa tena hoe tsy azo atao an'izany tsony namana faniry aleo vahoaka malagasy ijery zay olona tokony fantany fa hitondra an'ity fireneny ity aleo vahoaka malagasy ijery ny hoe iza ihany ny olona afaka manavitra ty fireneny ity fa aleo mba tsy ho rebirebena amin'ny zavatra kitolotolotra tsony na zavatra mety amitahana an'le vahoaka fa ampy kosa angamba zay namana faniry fa de na izany naty zany atsika efa mamarina antsika député zay amin'ny makristianina atsika de tena ankinitsika amin'Andriamanitra no avy Madagasikara no avy vahoaka malagasy ihany koa fa izy mahafantatra ny iverana ny olom-pirenena rehetrarehetra mahafantatra ny iverana an'ity firenentsika ity ihany koa namana faniry de mamarina député Jerry maniry ndray ara-dalana aminao amin'ny herinandro io mbola maromaro ny programme na Avaradrano mino tsika fa hiakatra ihany koa ny temps fanentanana any Avaradrano satria miasa mafy an'izany tsika zay indrindra ary io isorana manokana andreo ekipa ny distim fa efa ao anatiny mihitsy am'izao fotoana zao am'izay fanetanana ny olom-pirenena rehetrarehetra zay indrindra ny amin'ny distrika na Avaradrano zay misy any tena koa dia manao zay fanetanana zay ihany koa amin'ny fisoratana ny fanoratana ny olom-pirenena rehetrarehetra any anaty lisam-pifidianana ary saisika makeny amin'ny fokotany na misolo ary se fokotany reny ary zay koa namana faniry de tena hoe tena eny Avaradrano eny koa de mbola mandeha mihitsy zao fanonona se fokotany zay tena tsy ara-dalàna ka tsy ataotsika manakana atsika tsy andeha ho an'ny isoratra anarany zany rehetrarehetra zany fa saisika makeny amin'ireny fokotany reny mijery misoratra anarana sy mijery ihany koa hoe tafiditra anatin'ny lisam-pifidianana ve ny tenanareo sy ny namana rehetrarehetra mpiarabely reny fa dia misy fetrany moa ny atao hoe fandraisam-pitenena koa eto fa dia tapitra izy zay namana faniry fa dia mirary soa ny vahoaka malagasy zay nanjoy ny fandarana niaraka tamiko teto dia samotahin'Andriamanitra ndray tsika fa amin'ny herin'ny androany reny tenako vao miverina eto moa fa dia mirary soa dia mirary herinandro mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra eny ary misaotra ny solomam-bahoaka Jerry Randrem-Bolainy tsika
Reo zany zay mivoaka babany avokoa ho an'ny antokotiko Madagasikara etony a zany a de mbola manentana antsika hatrany a ho Antananarivo renivohitra sy ireo mpikambana mpanoana mpiaradia maniry te mpikambana ao anatin'ny antokotiko Madagasikara ny olon-tsotra fa de ho avy ny fanentanana goavambe ihany koa amin'ny zoma fa 24 volana febroary eny amin'ny magro beoririka sady fanararoatra izy io iaraha-batratry ny taona zany de azadino mitondra an'le vilia fihinanana de azadino ihany koa zany manantona an'ireo fokotima isaky ny fokotany mba ahafahantsika manao fandaminana araka ny fampitambavaona ataon'ny tompon'andraikitra aty aminay ato amin'ny miara-manonja moa zany de hoe mila manantona an'ireo fokotimontsika mba ahafantarantsika zany fandaminana any amin'ireo distrika zany zay andray an'izany hetsika izany de amin'ny faha 24 volana febroary mbola endrika amin'ny fanentanana foana satria tsy maintsy atao zay fanentanana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy zay de nizao zany tsika de efa mifampitapita amin'izay vaovao zay etsy amin'ny magro beoririka no anatanterahana an'izany manomboka amin'ny 7 ora maraintsika de efa tonga eny amin'izany toeran'izany amin'ny zoma fa 24 volana febroary ho avy izao zany tsy maintsy mbola hanazava moa ny tompon'andraikitra samihafa amin'izay etsika lehibe zay. Eny ara miaraba député Alain Ratsimbazafy de tonga de anaovantsika félicitation koa fa maromaro ny zavatra nomaniny Atsimorano fa mbola ho avy koa Atsimorano amin'ny sabotsy zao. Miaraba député. Ya, miaraba namana faniry de faly miaraba antsika rehetra manaraka ny fandarana miara-manonja amin'ny ity maraina ity ho antsika eto toerana sy ny any ivelany ary kopatana manokana ho an'ny vahoaka manaraka ny fandarana any amin'izany tanety kely Ambohijoka district Atsimorano zany ny ao Itosy eo zany hoe ivondrona an'ireo commune fito ao amin'ny faritra Itosy sy ny manodidina iny ny any Asoavina zay niona tamin'ny tenanay omaly namana faniry natao ihany koa ny asa fanentanana sy ny fampiarabana tratry ny taona fa dia manotritra an'izay fiarabana ampitsikina amintsika rehetra manaraka ny fandarana araky nefa nambara teo namana faniry dia mitovy foana moa zany ny fitetezana faritra amin'izao fotoana zao manoloana ny hoe adiditsandraikitra mifehy ny antoko politika ny amin'ny lafiny hoe fanentanana ny vahoaka malagasy amin'izay fiatrehana ny raharaham-pirenena zay ka etona zany zao de teo ny sabotsy lasa teo no nitsidihana amin'ny faritra tanety kely Ambohijoka raha ao namana faly de zao ny sary maneho an'izay sady fampiarabana tratry ny taona sady tsara rivotra Ambohijoka tanety kely mahafinaritra ny vahoaka ihany koa de tonga maro be ambodimbody hazo nanaovana azy mahazo alikoalika tsara mahafinaritra misy tonga de naturaly nisy ny fifanakalozana vaovao ary teo ihany koa ny fanentanana amin'izay hoe fiatrehana ny fifidianan'izay zay mariana etona fa anjara didiny antoko politika zany ary voalaza ao anatin'ny lalàna amin'ny feny antoko politika ka manatanteraka anjary ary fitsidiam-paritra moa arak'izany hitanao fa ao anatin'ny nofokena amin'ny tampihavanana ihany koa no ny arabana ny taona 2024 ty tany amin'izany faritra tany etikely Ambohijoka zany isorana manokana ny ben'ny tanàna sy ireo mpiara-miasa eo anivon'izany faritra tany etikely Ambohijoka zany torak'izay moa no tany amin'ny faritra Soavina ihany koa maly ariva dia natao zany fitsidihan'izany maro koa ny olona tonga tany amin'izany toeran'izany ary ny firaritso de mba ho taona zina ho antsika ny taona 2024 atrio ngamba namana faniry no azo ampitaina mahakasika ireo fitsidiam-paritra natao tany amin'ireo commune roa samy hafa ireo zay samy atao anatin'ny district Antananarivo Atsimorano izany toerana rehetra no resahana teo zany eny ary nitaky ny zavatra nyresahana rehetra moa député Alain Ratsimbazafy de ny sembatsembanina ny elingelenina manohatra ny endrika fampitahorana tsy de mazavazava zany ny fibaikona ny filaminany eto Madagasikara satria ny filoham-pirenena teo aloha ny filohan'ny fanoherana zay miainga avy eo anivon'ny RMDM ary efa nekengay andro Rajoelina tamin'ny
2024 raha lany a de izy ny ataoko lehibe ny mpanohatra ny filoha nasionaly ataoko tiako Madagasikara dia ametrapetrahana mpitandro filaminana sahirana moa lay kapiteny rehefa niona tamin'ny député Ramboasalama tamin'ilay adevitra ny ampiny hoe inona ny petrahana reto hoe patrouille habituel la izy na mahazatra kanefa dia tsy de tena zay le fietsika zany kanefa hoy isika tsika de tsy mametraka an'izy ireo falovava fa fatatsika iny fa irany noho ny baiko samihafa fa lay mpanome baiko zany tenentsika mba hovay le fomba fanaonareo fa manahirana be ny any ary efa manakaiky anatin'ny volombolom-pifidianana antsika zao dikan'izay de betsaka ny déplacement politique déplacement anatin'izay hoe éducation citoyenne sy membre raha taony ny antoko zay ka raha ohatra nareo deny zao de fa ampiseho an'izany de endrika fahalemeny zany fa tsy lay fandripahalemana am'le fanapahan-doha le alatra maso le resaka mivarojanaka zay voizina be etseroa araka ny vaovao samihafa zay nambarina solomavambaoka tsy lay resaka fanafiana ombya tsy lay resaka fanafiana tranon'olona amina vola kely samihafa tsy zany zahatra ataonareo fa de misahirana araka le fiteny mahazatra hoe nareo koa de misahirana fa mba maninona raha kalme député alaira tsy mazafy zavatra antrango maly tena manahirany reny zavatra antrango ireny mandinika azy namina fanisy satria raha am'izao vanim-potoana efa atao hoe lalany makany amin'ny fiatriana fifidianana zao no isehoana endrika intimidation ve na fampitahorana ve atao amin'ny mpisehatra politika dia ataoko fa tsy rariny zany ary tsy azo ekena satria hitatsika fa efa nivoaka iny ny datim-pifidianana zay ho tanterahana am'ty taona 2024 ity ny dikan'ireny hoe datim-pifidianana efa mivoaka ireny de fampiomanana ny atoko politika na ireo olona zay manana fanirina ny hiatrika fifidianana eto amintsika midika zany fa ny atoko politika na zay olona mieritreritra ny rotsaka de efa tsy maintsy manao ny programmany amin'ny fitsidiam-paritra samihafa itsika moa zany raha am'izao vanim-potoana zao dia mbola atao hoe tsy lavitry ny fiando ataontsika de eo ihany ny fampiarabana ohatra eo anivon'ny mpikambana anivon'ny atoko tsirairay zay ataony ny tompona andraikitra anisan'zany ny filoha Marc Ravalomanana fa efa namafisina teo ny hoe manana anjara didiny atoko politika amin'ny fanentanana ny vahoaka indrindrindra ny mpanaradia azy hitodika an'zany fiatriana ny fifidianana zany ka raha ny mpitandro ny filaminana no andeha anakatsakana an'izany de ho za hoe diso hevitra nareo efa nambarany namana teo aloha zay ny hoe marobe ny sehatrasa zay tokony atsoroanareo ary adidinareo mihitsy ny miaro ny vahoaka sy ny fananany fa aza de lany andro amin'ny zavatra ohatran'ireny zany eo amin'ny tanànany filoha Marc Ravalomanana nge tsy hitako hoe tanàna milamina tsy misy korotana nge eny rehefa misy mpiambina zay ny fanjakana ihany no nanome an'ireo mpiambon'ireo an'izany filoha Marc Ravalomanana zany ko nandeha ipetrapetrahanao eny nandeha idokodonanao eny amin'ny tsy amin'ny antony fa maro ny toerana zay tena ilana mpitandro ny filaminana fa eto zay de manao antsoavo any mpitandro ny filaminana aza lany andro eny re tompoko fa any amina toerana zay tena hitadiavana anareo sy indrindrindrindra angatahany vahoaka ho tsy dianareo sy embenanareo mba anatanterahana an'izay asa masina tokony antsoroanareo zay de mandray message moa tsika député Alain zany kokoa ianareo député Alain sy faniry tena miainanareo ty taosiny efa voaton'ny député ihany teo ihany fa tianay raha mba atao kokoa elavelona ny fiarahana anatin'ity famarinany ty de misaotra betsaka miara-manonja miasa aveo izy izy ny BNGRC samy baiko miala mitranonareo ratsiratsy raha ratsy zahay tsy manana afa-tsy io de aiza ho aiza ary no alianay aty tamatavy io satria raha ny vaovao teo amin'ny sehitra raisam-pirenena zany de matanjaka be le rivodoza Fredy miresaka kely am'izay tsika zany de hatram'izao nefa ohatrany tsy mbola mahita na sehitra raisam-pirenena manaitra hoe efa mba misy fiomanana vesy fampahafantarina ao Madagasikara eo mety manao BNGRC fa zay mba ny andrasantsika tamin'ilay hoe mpitondra tenin'ny gouvernemanta satria raha ny tokony ho izy tsy tokony hanao an'iny fandarina iny izy satria raha ny fantatsika zany de hoe fansorana mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ary ho tombanana ministra
de kakakaka ihany tsika hoe fangatsy ho tombana na fangatsy efa mba tokony mba miandriandry an'le fanapaha-kevitra ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre fa hafahafa ihany sa tsy maintsy mbola misy ady hevitra politika mila diovina eo amin'ny tontolon'ny aina aman-jery fa hatreto aloha zany a ny BNGRC mety hoe solotena mpanjakana fa le tena communication be zany a zay andrasany rehetra hoe inona li satria tena ngeza ihany le velaran'le Fredy zay ina hiditra eto Madagasikara raha pitsoalina zany fa zay moa zany député Alain Ratsimbazafy nataoko parenthèse kely fotsiny namaky an'ilay afatra teo fa miainao tsika de kokoa zany tsika États-Unis ihany zany sy mifaritra rehetra député Alain Ratsimbazafy io moa zany le hoe resaka fitandrona ny filaminana trano efa misy mpiambinao de amafisin'reto mpamme baiko reto le izy tsy maninona raha zay ho any hitanareo fa mety fa aza entina any amina resaka fampironana fa ty zavatra mahagaga atsika de ozytsika hoe fa naninona le TGV tamin'ny vavatenina afaka namorolona tao amin'ny terrain tamina kianja fa maninona ny atokotiko Madagasikara tamin'ny omaly ny tsy afaka anakeo amina kianjana tamina toerana zay efa nomanina manokana tamina kianja raha moa tena faralaza de tena nakisaka mihitsy tsy azonareo atao miditra amin'io fa maninona le atoko-mpanjakana raisina koa hoe ohatry ny fanentanany reny ataony reny na fifampiarabana tratry ny taona tany vavatenina de avela malalaka zay nge le izy hafahafa misy le fitondram-panjakana fa inona ny tiany reto olo reto atao fa naizanona zany tsy nahasakana anay nareo ary zay de efa miteny fa zay de ho avy amina toerana zay hamezanay fotoana ho an'ireo mpakasitraka mpanoana ny antokotiko Madagasikara ho avy zay rehefa zay ny fandaram-potoana nomaninay satria zany lalàna manome ny antoko fahalalàna hanao fanentanana momba zay fidirina ao anatin'ny listy mpifidy zay mazava tsara angambozay maraparan'azy député Alain Ratsimbazafy de nanome afatra ny filoha Karavalmanana omaly dia ho alefatsika zay afatra zay de miverina ato amin'ny solomanim-bahoaka ny Madagasikara voafidy teny amin'ny district Atsimondranotsika samy mihaino tsara tsika manongila tsofina fa zava-dehibe ny nambara ny filoha Karavalmanana teny Talatamaty omaly dia ty afatra ty tsy ho an'ny Talatamaty tsy ho an'ny district Ambohidratrimo irery ihany tsy ho an'ny faritra Analamanga tsy ho an'ny faritan'Antananarivo teo aloha fa ho amin'ny Madagasikara ray manontolo satria zava-dehibe no ahafahantsika mandray ny afatra sy toromarika avy amin'ny filoha Karavalmanana ndao ary le tenin'ny farany teo tena akasitraka zay zaka to tsara zay baiko zany baiko le ty fa tsy fingavina mandeha any makany amin'ny chef-oktany pro-poktany anareo de verifie mianina de le rangany teny teo iny seko manana maso aty entana jerevy dolo ro olondreo a mety raha misy olana na misy disadisa de izy atonony zay ka ianarandeo zozoa mba jerevy kely zay zay zavatra mitanga de aloha izy etsika zay hitako manaiky amin'ny folo mihitsy mantsy izy le niteny teo tena pieritreritra ny sainy tena manakato zay président de zay naovany azy de zao tanany nge zay mahatonga an'izy nietsika ny fony de nietsika ny tanany de voakitika kely nareo de zay nareo nisy nitsazy tanany fa tsy maninony zany lelany zay ny antony atongavana ty anetana anareo hoe andana soraty any anatin'ny lisy mpifidianana ny anaranareo anjarany seninina nao azy hatramin'ny faraika amin'ny telopolo ny volana janvier teo de rehefa aveo nakatony lizy de am'izao fotoana zao ianareo ndray mivondrona na hoe miaraka isaky ny fokotany de manetana de soraty any anatin'ny lisitry ny mpifidy ny anaranao raha tsy voasoratra anatin'ny lisitry ny mpifidy ny anaranao de tsy afaka andatsabato ianao tsy afaka ilatsaka hovidiny ianao de se fokotany ary tsy afaka ho tendrenao mpikambana amin'ny brony fandatsaham-bato ianao tsy afaka anara-maso ny fifidianana akory ianao na hiditra anaty trano ary tsy afaka anao fitarainana ianao de zava-dehibe ny anaranao anatin'ny lisitry ny mpifidy mba hahafahanao mifidy zay olona afaka manavitra ny fiainanao mampianatra ny zanakao mba hahafahanao manara-maso sy misoroka ireo fantian-dalàna mety hitranga de mandana ary andenareo arao maso ny lisitry mpifidy ndray sao de misoratra anarana nefa vadika ny sasany amarino ny anaranao raha voasoratra marina ao anatin'ny lisitry mpifidy ary manana ny fitarainana sy
fantsiana raha tsy voasoratra anatiny ary afaka manao fitanaina zany raha tsy hoe tarainy zay fa tsy ao tyrangatia jereo raha misy tsy ara-dalàna ao anatin'ny lisitra mpifidy de toy ny anarana miverimberina de ary ty miverina indro ty de zareo koa sady misy manao doublon olona efa maty mbola voasoratra andraiky io olona tsy ampytaona nefa sorata zay le izy hoe le mahazava-dehibe zany rehefa ao anatin'ny lisitry mifiditsika de rehefa tena miaino an'ireny sy mahita n'lay déplacement ataony antoko-tiako Madagasikara de tsapatsika avy hatrany fa vonony ty antoko ty de tandremo ahemitra ary le fifidianana za miketriketrika teteza mita hatreo le fifidianana de rehefa tonga volana septambra mametra felana avoaka ny convocation des électeurs apetrapetrao tsara apetrao ny concertation nationale ary zany nge mbola takin'ny PTF mareva avao tsika tafarany herinaritra teo fa mafana fionana tany ambadika tany mbola mitaky ny concertation nationale amin'ny PTF mbola conditionnel ny famoaham-bola sy ny zavatra be tabe any ambadika any sepitra le fanjakana amintsika miteny zao sepitra député alaira tsy masafy ny tena azo ampitaina amin'ny vahoaka malagasy namana faniry amin'ny fanambarana zay nataon'ny Filomary Karavalymanana teo de ny hoe ny fiatraikany tsy fisoratantsika anarana ao anaty lisy mpifidianana dia maro ireo zavatra tsy azotsika tanterahana ary miendrika makany amin'ny fahaverezan-jo mihitsy azy zany ifidy rehefa ohatra ka tsy ao anatin'ny lisy mpifidianantsika tena zava-dehibe zany zay zany mba angatahantsika mihitsy hoe ifantsika ho atsain'ny feno 20 taona miakatra satria ny tsy fandananao makany any fokotany ataontsika hoe minitra vitsivitsy no andanantsika makany no mapotika any zay le hoe fahaverezan-jo anao zay tsy afaky ny anao fitaraina anao tsy afaka ny anisa vato anao tsy afaka ny atao mpikambana anatin'ny barao fandatsaham-bato anao be de be ny anton-javatra ny fiatraikan'le tsy fisoratantsika anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana iny ka amafisina foana zay amitsika zany faharoa manarakaraka an'izay araky nambarana teo na manafaniry dia ny lalaka izoran'ny fanoerana indrindra ny ataonivony atokotiko Madagasikara de fa elitsika ny nanao antsoantso makasika ny hoe zava-dehibe loatra ny fifampiresahana mialohan'ny fifidianana efa nisokatra iny ny fisoratana anarana dinganao anatin'ny izay lafin'ny fifidianana zay mba isin'ny filaminana de io lay fifampiresahana io eto zany dia hoan'ny antokotiko Madagasikara de amafisany zay ilaina no mandamina ny reo lalàna feno fifidianana ilaina no fampiresaka makasika ny fandaminana zany fifidianana zany eo amin'ny sotram-pifidianana iray manontolo rehefa ifanekeny ny mpisehatra ara-politika zany dia azo vokatra tsaratsika am'izay lafiny hoe fandaminana ny raharaha ira fiatrehana ny fifidianana zay tsy aloatsika ve miditra ny fifampiresahana ao anatin'ny andro vitsivitsy mety hoe 2 na 3 andro nafahana manatanteraka an'izay mba isiny lay filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena fa raha sanatry ny vavany iziriziry amin'ny eviny toy zao foana ny fitondrana tsy ho avy ny mpamatsy vola hiatrika amin'ny sehatry ny famatsiana tsy afaky niatrika fifidianana angetsika rehefa tsy misy ny vola faharoa manarakaraka an'izay ny vahoaka malagasy koa de hitoatra manoloana ny hoe ireo tsy fanarahan-dalàna isan-karazany zay mety isy eo noho izay le hoe tsy nisy ny fifampitovizana hevitra manoloana ny fiatrehana ny fifidianan'izay ka izany rehetrarehetra zany na manafaniry matoa tsy sasatra tsika mamerimberina azy dia ny mba hitsinjovantsika an'izay le hoe filamina ny firenena zay mba amoramora ny atao hoe ny fampandrosoana ny firenena fa tsy sanatry indrany efa lavaka efa misy ho an'ny firenena am'izao fotoana zao mbola mialalina ialalina raha sanatrika misy krizy politika eto amin'ny tany sy ny firenena ka everitsika fa ny fanjakana foibe de manana andraikitra lehibe am'zany eo ihany koa ny ataontsika hoe reo ray aman-drena mpanahy zay tsy sasatra ihany koa tsika ny miantso azy ireo satria dia ilain'ny firenena ny filaminana tompoko ary ilaitsika ny manatanteraka fifidianana atao anatin'ity vanim-potoana 3 ty efa ela ny andrasana ny vahoaka malagasy ary vonina ny anova tantara tanteraka am'izay lafi ny fifidianana zay ka
ny fandraisantsika rehetra andraikitra am'izay tandrify atsika zany a no ahafahantsika manova ny tantarany Madagasikara. Eny ary mahafinaritra moa zany fa misy meno atritsika ny fandriana ny zokibe mahafinaritra zay de manisy kely ahy izy avoay ny fiteny fa tsy avoakay misaotra betsaka satria lay convocation des électeurs sy ny sisy resahantsika tena meno atsika zany reo namana lavitra be am'izao fotoana zao dia zay ngamba everitsika fa zava-dehibe. Eny ary député LR Tsimbazafa tsika de manizingizina foana fa mba isin'le fahadiovan'ny fifidianana fangaraharahan'ny fifidianana mba hifanikena am'izay voka-pifidianana ho avy eo ary mba isin'le hoe alternance démocratique alternance douce ihany koa zany hoe fifandimbiasam-pahefana milamina ara-démocratique no tadiavatsika am'zany adevitra ho an'ny concertation zany. Eo tsika mbola miantso foana satria mbola maretsika zany fa tena mizingizina am'izay ny PTF zava-dehibe zany totriny hoe ny vahiny misahirana amin'ny raha Madagasikara fa ary mafy be tena miseho azo mafy be de mbola mizingizina foana zany tsy mametraka mokondohany de eo tsika ozitsika hoe andeha ny fotoana fa samy tsarainy tantaritsika fa na izanona tsy zany vonina ny antokotiko Madagasikara ary tsy hijanona teo mifanetanana tahaka an'izay fanetanana rehetra de amin'ny sabotsy zao akoatry ny amin'ny zoma etsy be oririka miomana tsara tsika ny amin'ny zoma de eto zany satria ny amin'ny zoma fanetanana ny olo-pirenena ny mpifidy ny vahoaka malagasy ao anatin'ny lisitry mpifidy dia isy ihany koa fitaoam-pivavahana isy ihany koa sakafo mitapevanana dia miomana zany tsika miaraka amina fitaovam-pihinanana samihafa zany mandritra io fotoana io de azadino ny manantona ny tompona andraikitra isam-pokotany. Député LR Tsimbazafa aorianan'izay sabotsy ihany koa Atsimorano de tena hetsika goavam-be. Ya Atsimorano moa zany vonona foana indrindra ny iona amin'ny mpanaradiana tokotiko Madagasikara eny koa isika zay atao hoe resy lahatra am'izao fotoana zao fa aty amin'ny antokotiko Madagasikara no lalaka izorana afahana mamoaka an'izao firenena zao koa dia afaliana ho anay zany eto Atsimorano ny solombavambahoaka ny aonivon'ny distim sy ny comtim rehetra ny fokitim ato anatiny zany district Antananarivo Atsimorano zany no manasa antsika rehetra ifampiarahaba tratry ny taona amin'io fa 5 febroary 2024 manomboka amin'ny 7 ora maraina ny fanombohan'ny fotoana atsika fa ny toerana de eo amin'ny Magro Tanjombato ary ny vavady de amin'ny 9 ora maraina de efa isokatra. Eto dia manao antso ho an'ny mpitandro ny filaminana tena anatanteraka ny fifampiarabana tratry ny taona izahay ao anatin'ny filaminana zany ary ny faharoa dia hitondra ihany koa ny fanetanana am'izay le hoe fiatrehana ny fifidianana zay pralamianal tsika aoka mba hitondra an'izay hoe anjara biriky tandrify azy zay ny tsirairay ary ao anatin'ny filaminana anatanterahana azy. Mariana moa zany fa ny filoha Marc Ravalomanana dia ho avy eny toerana ihany koa ifampirarisoa sy fampiarahaba amintsika vahoakana Atsimorano rehetra tsakanavaka amin'izany fotoan-dehibe fa 5 ny volana febroary zany ka mampita amintsika rehetra zany aoka ifampilaza ny tsirairay fa dia amin'ny asabotsy ho avy zao ao amin'ny kianja Magro Tanjombato tsika no anao an'izay fampiarabana tratry ny taona zay etano namana rehetra isambaravarana manomboka androany dia mintsy manantena fa itsika tsirairay de anao zay ezaka rehetra am'izay fampahafantarana anioetsika ho an'ny Antananarivo Atsimorano io zay ataon'ny antoko tiko Madagasikara araky nefa nambara teo ihany koa dia amin'ny fety azy zay de amin'ny fampiarabana tratry ny taona azy zay dia misy ny nofokena ny tampihavanana zay fampizara atsika am'izany fotoana izany tsy mitondra fitaovam-pihinanana antsika efa misy vonina ny toerana dia mirary soa atsika rehetra ary totosa soamatsarany io fotoana amin'ny asabotsy ho avy zao io ary iraritsika ny cyclone Freddy mba tsy andalo aty amintsika fa mba ahafahantsika amin'ny fety soamatsara zany amin'io asabotsy ho avy zao io dia ankasitrahana sady itsika rehetra zay ho tonga ary tsy metsiny ho an'ireo tena lavitra
fa na izany naty zany rehefa de hoe manaova ezake fa io a ny fotoan-dehibe anankiray ivondronatsika mpikatroka tiaka Madagasikara ato anatin'izany faritra district Antananarivo Atsimondranozany. Eny ary de zava-dehibe ny fahazoantsika an'izay zay aloha zao mbola rentsika fa tena mbola maro de maro mihitsy ny programme any ambadika any de fa manao fandaminana ny birao politika atsika zany a de misy ny olom-boafidy de misy reo tsy olom-boafidy moa mazava ho azy zany fa miara misala mifammetanana tena manao ny ezaka rehetra mihitsy atotosa atomombana tsara zany am'izay hoe fahavonona atsika andray fahefana izany taona 2024 ary isika eto rehefa miresaka de zasa aloha ataovy tsara ny dingana voalohany ao anatin'izay listre mifidy zay de fa 7 volana novambra araky ny nambara hono aloatra eto ny anaovana fiodinana voalohany aza mbola miresaka fiodinana faharoa misy manontany fa hoana aza mbola miresaka fiodinana faharoa aloha fiodinana voalohany resantsika 7 novambra 2024 de niteneny Christian Tabera teo roplanina tsy manao marsarery ty fa azo ataotsika koa hoe 4x4 aingam-pandeha ty ary camion tsy misy frein ohatr'izay nitenenantsika azy fa avononantsika ny dikan'izay de ao anatin'izay zany le hoe saia mijoroa mitsangana fa zava-dehibe ny afahantsika no atongavana makany amin'ny fandresena fa betsaka ny afatra voaraintsika député Alain Ratsimbazava tena maro ny amin'ny hoe tena efa miandrandra amin'ny fahatongavany dada etona de fa anovako an'izay hoe fakahirezana an'izay ny amin'ny marontsetra lavitra marontsetra fa mifandray tsy tapaka ambikeo ny amin'ny marontsetra zany am'ireo namana samihafa hoe zay tonga de ampijoro ny komity mpanohana ny président ty de raisiny andraikitra tanifo zalahy zay ty de fa manara-maso ny lisitra any anatin'ny lisy-pifidiana de raisiny andraikitra mahafinaritra tsy marontsetra ihany mananaraka ohatra zany lavidalany zany fa mandray anjara zany ny olona de amin'ny be fetam-bomandrosany koa misy mandefa afatra amitsika miaino atsika mivatana zao misy député Alain Ratsimbazava miaino anareso député Alain mihitsy zay manerina amin'ny Madagasikara io de akasitra atsika tena teanao an'ilay tena fisaorantsika zany sady fanetanana député Alain Ratsimbazava satria zava-dehibe ny ivainiananao eto amin'ny fandarantsika. Ya dia manatitra ny fisaorana aloha atsika rehetra zay manaraka ny fandarany satria dia misy akony tokoa ny zavatra zay ataonay eto matoa nareo zany manaraka an'izany fandarana zany akasitrahana ny eto toerana na ny ivelany ary faharoa manarakaraka an'izay de mbola amafisiko ihany ny fotoanatsika mpikatroka tiaka Madagasikara sy mimpanarady rehetra na ihany koa isika zay tsy mbola mpikambana fa te hanoana an'izany antoko tiaka Madagasikara zany dia misy ny fifampiarabantsika tratry ny taona ao amin'ny Magro Tanjombato zany amin'ny asabotsy zao fa 5 volana febroary manomboka amin'ny 7 ora maraina misokatra manomboka amin'ny 9 ora maraina ny vavady ary ifanotrona amintsika ao ny filoha Marikaravalimanana ifampirarisoa sy ifampiaraba-tratry ny taona itsika ary hitondra ihany koa ny anjara borikany antoko amin'izay lafi ny fanetanana fiatrehana ny fifidianana izay dia ankasitrahana itsika rehetra ary mihitsy manantena fa homary itsika no tonga amin'izay asabotsy ho avy zao zay dia isaorana ny namana faniry ny araka ny fampitafata amiko teto ary ihany koa ny sombam-bahoaka Jery Andriambolaina sy ny mpanao gazety Rina Rabe Mananjara zay nanokatra ny fandarana tamin'ity anio ity de mametraka ny veloma mahafinaritra ho atsika rehetra tompoko veloma mandram-piana de veloma arak'izay fa tena marana ny kokoa tsika sady veloma dia ny namana eny amin'ny faritra kasiny eny zany tena miantso vonjy mihitsy ratsy be ny lalana zany aty amin'ny vato be mivoaka makany akasina efa lavaka be tena sahirana ny fiarakodia rehetra na avy any akazo manga avy any zany de mahazo ary amin'ny tetezana ary amin'ny lavazy ary de iodana ty akasina any amin'ny lalana fandehanany 126 taloha sy ny 163 io mbola fandehanana moa zany amin'izao fotoa zao tena mijaly tena miantso vonjy mihitsy ny hoe tena lavaka be mihitsy ao akasinao de mba jerevirery commune Anatananarivo renivohitra tsy hita moa zay tenenina aminareo ohatrany hoe de tena inona moa zany ohatrany hoe mihirahira ve ny zava-misy eto tanàna fa potika le tanànako atao akory atao
tsy mahavitany asanareo nareo nefa mbola mieritreritra fa mbola hoe ibrige mandandray eto Antananarivo renivohitra fa zay alia rehetra maneny saoana aloha am'izao fotoana zao de manao antso avy mihitsy ny namana iny amin'ny faritra kasiny iny a tena mba jerevo maro be hoy a fa iny aloha zany tena hoe potika le fiarakodia miasa eny amin'ny lalana sahirana fiarakodia madinika mandeha eny amin'ny lalana le poniny eny ihany ko tratran'le vovoka fotaka tena sahirana tsy hita mihitsy anaovana an'le Madagasikara sy le tanàna eto moa zany natao hoe renivohitra ohatra manana maire somary manana volombolona vahiny vazaha zay tsika de mba nieritreritra hoe tena mba ilay le tanàna moa zany de zay mba eritrerety nanaovana an'le tsipiteny foana hoe amboary le tanàna raha mbola eritreretanareo fa ity ny renivohitra Madagasikara fa tsy commune rurale akoriny Antananarivo fa tena commune urbaine Antananarivo de atsipy zay tompoko iny akasiny iny lavaka be ratsy ny lalana presque manerina na Antananarivo mihitsy misy manao raccourci aty amin'ny EPP na CG ty fa mba jerevo zay fiangaviany zany fa tsy hoe baiko akory fa fiangaviana raha ohatra ka hoe misy tompona ndraiky teto Antananarivo renivohitra makasitraka makatelina tompolatompo vavy dia manome fotoana indray ho an'ny rapitso de miaraka amin'ny solomaboka raha tsy misy ny fivana voafidy teto amboribory tamin'ny fahaefatra sika de mbola iresaka ny zava-misy teny faravohatra sy teny talata maty any dia manome fotoana ihany koa zany fiomanana ho an'ireo etsika rehetra ho an'ny antoko tiako Madagasikara veloma tompoko